zavany miandrandranas azaila azary zay lazay ny teninao zay lazay ny tenina areto are toralandava ao ambony afonao ry jesosy o ry jesosy sy mitenena araka ny fombana minayo amina zay manatena ambandre ny feona fomarare fomarare sy manaimba batsapo se antra ny teino fatsisay aneoneo latra orainay rainay pa nomenisoambaino niakanitana tsy toa tanitananao tsy toa iarovina hoanay ny tanora bataio niva vetiafana baui tanayanio fatinitena dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika raha natratra nyty andro anty indray ao aorianany nankalazantsika ny fetiny Paska moa izany dia tafahoana eto indray tsika rehetrarehetra hianatra ny tenin'Andriamanitra tsy hoe ny fetin'ny Paska ihany akory na ny fankalazana zany hoe fihinanana amin'ny Paska zany ihany no tokony ho ahitana ny kristianina tonga ty am-piangonana fa amin'ny fotoana rehetra satria ny Paska dia ankalazana ny hoe nandresy ny fahafatesana Jesosy ary rehefa tonga natao sorona amonjy antsika ka rehefa nandresy izy dia tokony ho mpandresy tahaka an'izany koa ny olona rehetra miaraka amin'ny Jesosy satria izy nefa nyteny tsy fanahosa menanareo fa fanahy mahery dia zany ndray koa ny atongavantsika anovo fahalalana misimisy kokoa tsika mahakasika ihany koa lefa aloha hevitra hitantsika teo fa mialohan'izay dia ameko avy hatrany alohan'ny tonia aloha ny fanolorana ny fotoana rehetra dia fotoana vitsy zay tonga dia manomboka tsika rehefa avy eo anokatra foy sorato faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra nyity fotoana ity zoma fanavaozana fanorenana ny finoana misaotra ny tompontsika nameny an'izao fotoana androany izao sa tsy zany mety amintsika aloha ilay fotoana sa tsy mety misaotra an'i Jesosy tsika mila orina ny finoana mila tezaina ny finoana dia zany no antony nanatanterana ny fotoana zomahariva tahaka an'izao misaotra ny pasteur José Alain tsika androany hiaraka amintsika eto indray mbola mitoy io efa eo amin'ny fanomanana ireo ray aman-dreny mpitandrina hafa amin'ny fanomezana aloha hevitra maro samihafa faraka ny hafatra dada moa dia misy ny zavatra condition mipetraka amin'ny fanatanterana n'izao fotoana izao dia manantanteraka an'izany ireo ray aman-dreny mpitandrin'ireo manomana ny amin'izany dia isaorantsika be tabe ny pasteur Iraka José Alain niaraka tamintsika teto hatramin'izay mbola miaraka amintsika eto foana zany rehetrarehetra zany voninahitry Andriamanitra voalohany indrindra nefa makasitraka anao pasteur amin'ny fiazakazahana eo amin'ny asan'Andriamanitra fampiorenana ny finoana ary ny angatantsika amin'i Jesosy hoe tsy ho tahaka ny dirantsika eto ny voantsika eto isaky ny tonga amin'ny tempolin'Andriamanitra tahaka an'izao tsika tsy ho ela fa dia atolotro feno
anao pasteur ny fanatanterahana ny fotoana rehetrarehetra manomboka amin'ny fanomboana zany a dia mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Isaorantsika etona koa ireto ray aman-dreny ao amin'ny BFR ny Dekona isaorana be da be nareo ao amin'ny lafiny serasera manatanteraka ny fampitanana ny sary etya ny fampitana mivantana satria be da be namatsika era amin'ny faritany hatrany ampitan-dranomasina nangataka mihitsy hatrany ambolohany ny anaraka n'izao fandaharana izao makasitraka isaorana antsika rehetra tonga mampitombo finoana ifampitatana ao any an-danitra ny tanjontsika dia makasitraka antsika rehetrarehetra amin'izany rehetrarehetra izany isaorantsika Jesosy nameny fotoana dia hitiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Inare lao ary tsangantsika rehetrarehetra nanomboka amin'ny fotoana fa i fotoana antsika mantsy mitsoka be izy io dia tsy manatongotra izy fa mandeha tsy mananelatra ny lera hony fa manidina izy. Ndao ary aloha solavaka fa antsika eo mba masika ny salamo voalohany satria izao koa moa ny eo natao aorianan'ny Pasika dia izany salamo voalohany izany ny hoentsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Vita izay salamo voalohany izay dia ndao mba hiara-vetentsika ilay hoe efa resy izao na dia ny fasana azy ry fahafatesanao aiza moa ny herinao rehefa eo amin'ilay ry fahafatesana aiza moa ny herinao dia araka ny resakitsika tamin'ny sandratrandro ataontsika miredona tsara mihitsy zany zany ry fahafatesanao aiza moa ny herinao zany hira 120 amin'zato amin'ny firana FFPM izany. Ndao ary mialohan'izany dia andao anangana ny tanantsika gavanantsika ame voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Salamo voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny farany salamo 7 moa izy io dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehova ny sitrany eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy izay mamoha amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho faheliny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantary Jehova ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Ndao ary ho tanterantsika ny hira aretotsika tsara mihitsy efa resy zao na dia ny fasanaza tenentsika mihitsy amin'ny fahafatesana. Efa resy izao na dia ny fasana ka sandrato re sandrato re ira sy ny fe Jesosy nampiko lay rafisaina miaramika amin'izay fa rehefa fatesanao aiza moa ny herina lasy lay tahotrao lasy lay taho revoko zay malemy revoko zay malemy fa torotoro zao ny fahavalonao rotoro izao ny fahavalo tsy natohatra ny sandry Jesosy tovitra ny sandriny Jesosy rehefa fatesanao aiza moa ny hery Kristy ny fiainana Kristy no fiaina izay matahotra azy izay matahotra omeny tanjaka fanao mitanja fanahy fova avao fanahy fova ka ataony velona ka atao ive mpandresy tahaka azy miaramika mafitsika ry fahafatesana rehefa fatesanao aiza moa ny herina
mivavaka isika. Dia rainay mandrakariva ny eny anaranao Jehovah Andriamanitra ray. Ny Andriamanitra nitantananay tamin'ny tananakavanany fahamarinany. Ilay tsy mba nitady ny olo-marina akory mba hameny lanitra fa nimpanota tahaka anay mihitsy no nantsoinao mba hibebaka eo anatrehanao. Faly zay satria nandresy ny fahafatesana ny Andriamanitra ay. Zany fahafatesana zany no fahavalo farany ary anisan'ny atahorany tsy mindrindra ny fahafatesana. Fa ho an'ny olona mahatoky sy mino anao dia sanylaza mihitsy izy fa ny fahafatesana no azahoana tombony ao amin'ny Kristy. 70 taona na 80 taona ihany dia tsy maintsy andao zao fiainana zao zahay. Ary zany indrindra ny omananay isan'andro tompo ary ny zoma tahaka an'izao dia anavozanay mandrakariva ny toe-po sy ny toe-tsaina ary ny toe-panahinay hiatrika an'izany fiavianao zany. Avy Jesosy ampitenenao araky ny fomba anao zahay, ampanginy mihitsy zay mety ho tabataba ny olombelona eto amin'izao toerana izao. Fa ny angatahanay dia aoka ny tolo-tsain'ny fanahy masinao mihitsy no hamangy ny fotoana rehetrarehetra. Ka raha tafavory tahaka an'izao moa ny zanak'Andriamanitra Jesosy tsy faly amin'izany mihitsy ireo devoly satana ireo. Ary zany indrindra foana ny ombonanay fo amampanahy androka sy hamotika ny asan'ny devoly satana. Milohany hanombohanay ny fotoana rehetra Jesosy dia ireo ny tsy maintsy ravanay mba tsy hanelingeletoka andreto ary izahay zay rehetra mino anao dia io mpo amampanahy araka nonona ny tem-pahefana manao hoe: o Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino ny asa ataoko ny ataoniko. Ary ianao asa lehibe noho izany aza ezy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ary zao famantarany zao no anarak'izay mino. Moka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa mameza maimaim-pona. Ary indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa lazany izy dia nanisy fofinaina ka ozy taminy: raiso ny fanahy masina, na elokiza na velanareo dia voavela izany. Ary na niza kosa ny tsy voavelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia amariny koa ny teninao Jesosy manao hoe: manao ny rivotra hoirako sy mimpanompoka toanga ny lelafy mandoro sy mandevina. Ka na ny masonay na ny vavanay na ny tananay na ny feo anay ara Jesosy dia efa hamoaka afo tanteraka mihitsy zany. Ary ny fitaovam-piadiana rehetra dia ianao mihitsy ampitao zany reto mpanomponao tsiraray avy zay tonga eto ny famonjena ferovan-doha, rary ny ferovatratra, ny fahamarinana no sikinanay, fahavononam-panahy ho kiraronay, ary ny teninao sabatra rolela ety ampiela-tananay. Ka nizaniza mino ny anaranao dia anangana ny tanany akavanana izy tsy zaka ny devoly satana mihitsy zany, ka hiaraka andity sy andrava amin'ny fanjakan'ny aizina ko amin'ny anarany Jesosy Kristy vena sy manjakavana Nazareta. Afany mandevina dorany ny asan'ny devoly satana, levina may eto amin'izao toerana zao ny asana kalan'olo rehetrarehetra. Zany may zany satana fangalatena rehetra asana kalan'olo eto amin'izao toerana zao may ny tapolo zany varavara zany ara Jesosy ran Jesosy anavona manarany Jesosy Nazareta. May ny asana kalan'olo rehetrarehetra, levona zany, levina ny asana kalan'olo. May eto amin'izao toerana zao zany, levina may eto amin'ity toerana ity zany. Any amin'ny sofina rehetrarehetra ny sofina, miala any amin'ny sofina any ny devoly zakala, any amin'ny sofina miala any amin'ny sofina ihany ny zakala rehetrarehetra, miala ny devoly mamparenina rehetrarehetra, miala ny devoly mamparenina rehetrarehetra. Levina miala roay mihitsy roay tahaka mandroaka alika, miala amin'ny anaran'i Jesosy hoe voaka tsy manan-kery. Any amin'ny maso rehetrarehetra, any amin'ny maso any miala ny devoly mampajamba rehetrarehetra, devoly mampalazolazo, mampakamo rehetrarehetra, devoly mifahakamona, fatorana amin'ny rany Jesosy zany dia atsipy ny afariny miatrafo. Levina amin'ny anaran'i Jesosy zany, levina fanahy mamitaka amin'ny fanahy mpandainga rehetrarehetra,
fatorana amin'ny rano Jesosy zany atsipy ny afarimbiatrafo levina miaramika hoe levina amin'ny anaran'i Jesosy levina miasanakala an'ireo fatorany zany tarabika eto amin'izao toerana zao tsy mila anareo zay voaka amin'ity toerany ty ianareo ary amin'ny fiainana tsiraray avy na izy ianareo ka tonga eto satana losifera dia miparitaka levina tanteraka mihitsy mongomongo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety zany. Sotra indrindra Jesosy podika sy rava ny fanjakany devolo satana zany zay dia efa tsapanay maivamaivana sady noho ny amin'ny anaranao sy ny herinao fa raha tonga eto zay tsy hitady olombelona zay Jesosy ianao mihitsy ny tetiavinay mangetaetanao mihitsy ny fonay Jesosy maniry mba te hahitanao zay araky ny teninao hoe izy rehetra mitady no mahita ary izy rehetra mandondona dia voambaravarana izy ho ianao mangetaetanao mifonay Jesosy ao ka mba hampanginina mihitsy zay mety ho tabataba ny satana any anatin'ny fo mampanana ihany fa mba hifantoka tanteraka amin'ny fanatrehanao zay mba ho voninahitra Andriamanitra ray. Misaotra indrindra Jesosy te hampiandohana sady zay dia efa misaotra anao satria ianao rehefa niteny fandefa niteny koa mba hasitra anazy ho ianao. Misaotra indrindra Jesosy, saotra anao intelo sady zay manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy ny fokory nonjy mange ataovy amin'ny fonao mihitsy ny tananao maniry lalanda ikambana aminao ikambana aminao tsy afaka wampoko mifanirinan oneno reny foko neno reny foko olapana zany tokoa Jesosy maniry zay mba onenanao reraka anie zay raha voatseo ianao hoe tena vizaka mihitsy ny fiainanay ataon'ny satana mahita faisana mihitsy ny fiainanay raha voatafa saraka aminao zay androany ray ny iverenanay eo anatrehanao raha misy olona tonga eto Jesosy tena mba mangetaety izy ho afaka mifanandevozan'ny satana mety ho fakizitinana io mety ho kafe io mety ho sakay mety ho parakisy sigiara mihitsy mety misy mitsindrona roro ihany koa tonga eto mba te ho afaka izy Jesosy hitanao ny etaetapony matoy izy nanitsaka n'izao toerana zao dia maniry mba te hahitanao izy zany ka mahatoky sy marina ny teninao Jesosy fa eo amin'ny toerana reza zay tsonareo ny anarako dia eo anao maliko anareo sy hitahiko anareo. Sotra indrindra Jesosy ka ndreto ary zay miara manandra-peo idera sy ankalazanao ka na dia tsy mba mahay tahaka ny foana ny anjely sy ny olo-masina ary zay dia raiso ny fiderana ianao fa tena vokatry ny fona rehetra manao hoe masina Jehova tompony maro enky eo mivonina tany rehetra amen. Afaka mipetraka ary isika rehetra dia mamerina trano ny fiarabanantsika rehetra indray natratra ny tiandroany ty manao na daholo nareo tompoko salama tsara daholo taorianany fety maro samihafa satria moa anatin'ny fety moa betsaka ny zavatra mandalo dia indrindra ihany koa manao zay ho afaka mihitsy koa satana amin'izao farany zao na ny mpamitaka amin'ny pisoloko rehetrarehetra ny tena antaninako moa salama tsara ve ny fanahy salama tsara ve ny saina koa moa tsy rehefa tsy salama tena io koa grave be mihitsy io ka dia manontany salama saina daholo ve matotongeto salama saina tsara daholo zany mampatavitavy mitsikitsiky io mihitsy ange dia ampianarina anareo mihitsy zany hoe mitsikitsiky zany anatin'ny fifampizarana tenin'Andriamanitra dia miankina foana amin'ny etaetapony tsiraray avy no ahafahany mandray zavatra betsaka sy kely dikan'izany rehefa tena mangetaeta ny olona ray te ahitan'Andriamanitra izy dia arakarak'izay etaetany zay no amalian'Andriamanitra satria araky ny fatra zay amaranareo no amaharana ho anareo ihany koa noho izany tsika androany tena hifantoka bebe kokoa ny amin'le sady amitina mahakasika an'ilay hoe ahoana ny atao amin'le fanandevozana mahakasika an'ireo zava-mahadomelona maromaro ireo nefa mialohan'izany tsy etsatsetsatsiatra ihany satria tsy fantatro zay mbola mety ho anjarako eto iza taminareo nefa nandalo tao analakely nandritra n'izay herinandro zay mba hatsangano ny tanana inona ny zavatra tsikaritrinareo analakely ao misy inona misy jiro mipipika misy sa tsy misy
misy tsy nahita ngeny sasa de vanaka fotsiny izy ary zany tsy nahita. Misy tsy nahita. De inona le soratra eo amin'le jiro mipipika? Inona tsara hoe taovy mafy? Ramadan sabatra le izy teo. Ramadan sambatra. Raha ohatry ny Ramadan momy baraka angamba izy teo angamba raha sy diso ho an'ny zay mbola tsy nandalo io ny ao Analakely. Ao Analakely io fa tsy ary Ambojatovo akory na hoe ary aminay ary ambonimbony tanàna ambany tanàna ry, fa eo Analakely no misy an'io soratra hoe Ramadan momy baraka io. Tanareo zao tsisy printerako ambany io fa mba sendra nandalo te mba sary te fa manaraka mety ny alaina sary fa zao matoa sariana amin'ny saitsika ny zavatra tahaka an'izao de ampiomanana atsika hoe misy antony ingeno amoriny Jesosy atsika ahafahana foana, tsy hoe tokony hoe misy antsoantso be amin'ny radio foana zany vao tonga mpino kristianina. Tena gaga mihitsy zany hoe fa maninona ary ny kristianina misy an'izany hoe ingena mavesatra mihitsy ianareo amin'ny fifadikanina lehibe. De raha tsy asiana mihitsy ale hoe lehibe nefa tonga avao le mpitarika fifadikanina izy ny kely indrindra amin'ny mpitarika de ohatrany tsy mitombona any. De zay vao tonga miaraka amin'ny anina ny tsika zany ohatrany hoe le fanahintsika raha tsy taitairina tsy tonga tsika fa mianatra amin'izay tsika zao na iza tonga mampianatra atsika na iza mitarika atsika fotoana zao rahalahy tena tsy maintsy hijorontsika mihitsy amin'izany fampony zany. Raha mianana kely tsika teny zany ary ngamba tsy fanjato ny tenenana an'izao teto, mbola tsy nitranga ny zavatra ohatry zany de efa nilaza tamintsika zahay manao hoe raha tsy hijoro ny kristianina de ho avy ny musulman anao azy. Ary tena ho avy izy ampiasa amin'ny fitaovana ray manontolo izy ananany, volako moa efa ananany raha teo. De ozy ianao hoe inona kiny idirany, hiditra trany ambilanitsika mihitsy io rehefa kelikely raha tsy efa miditra any ara. Satria tsara mampafantatra anareo fa reo fivavahana roa reo de tsy mety miaraka zany mihitsy reo. Laingany devoly fotsiny hoe ampiarahana ialahy sy Jesosy Kristy de Andriamanitra roa samy hafa, tsy mitovy mihitsy ampianatra lavabeny amin'izany tsika, tsy fotoanan'izany. Fa rehefa tena tonga misy radical reo, misy samy karazana musulman moa zany. Fa tsaratsara pasteur Alain tena mahafantatra misy kokoa mahakasika an'izay moa fa de karazana iny zavatra ny seho teo iny zany de fanairana ny saitsika na hoe andaotsika raha lasa ranabavy tena hivondrona anatanteraka mihitsy asa lehibe amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara. Eny aminay ny sabotsy eny tsy ono fa efa fantatra fa saikasaika lasa ny karana avokoa ny tany. Raha milaza ny ofisialy dia ananana aprofo zany, efa saika voavidy zay tamin'ny malalaka rehetrarehetra aminy. Zany ilazako aminao hoe tena ohatrany mampitombona foana ve le resaka ny hoe hatramin'ny diran'ny fivavahana kristianina de ohatrany hoe mahandro tsika. De raha tsika ringe mifampijery de ohatran'izany hoe tena ohatrany sahirana marina ve tsika pasteur, de averina amintsika ihany hoe ny mampasahirana ny kristianina de sady tsy atany tsy aparafara. Mba manandrama ho matory raha alina de sady tsy atany tsy aparafara fa sy mitsiketaka zany eo. Mba lazao raha navita ianareo na firy minitsy tamin'ny fotoanandro rehefa manafika fotsiny vazana reo atao hoe reo fahavalo tena zavatra nisy tontonay ny enan'izany mihitsy fa miteny fotsiny daly hoe rano tonga de mivadika rano mibala. Tena nisy zany tontonay tao tsira tao fianaratsy ny enan'izany. Indrory zareo nitratrana akrosage ohatry zany tamin'ny voalohany aloha rehefa vadika rano le basy de tonga de azafady fa tsy moa tsisy olakolanana de hoe ndao firana de ny firana zareo de zay vao mipoka ndray le izy. Fa rehefa nandeha ndray ny fotoana de nivadika rano ndray koa rehefa raikitra ny akrosage de natao ndray le fomba fanao tsy nety intsony. Ny antony satria nanamafy ny azy koa lay dahalo. Zany hoe ny mpanompo samby koa zany tsy mijany eo amin'le misy anazy fa mitady foana. De tsy hitandray izay natao fa raikitra de betsaka ndray maty tamin'izareo ny hafarana moa tao anatin'izay rehetrarehetra zay de nalaina moa azafady indrindra fa ny vehivavy rehefa mandeha fatombola de nalaina le lamby iny de mifonosana amin'iny mibala. Tena fijaliany zany ozy izy ny fitantarany zany fa ny hafarany mba nisy kristianina nanoro hoe rehefa raikitra ny akrosage sefo tonga de atsony anarany Jesosy vonatra ny tompo fa nisy nanao tonga de maty le dalo sy tehaka ho an'i Jesosy aloha zany. Zavatra misy zany noho izany zany ny fivavahana kristianina no afaka monjy ny firenena fa tsika raha resana zany de nyteneko teo aloha de rehefa niala tamin'ny fanompo-tsampy ny malagasy de tsy tena nahay nandray an'le fivavahana kristianina
any izy ka sady tsy tena mpanompo sampy tahaka ny teo alohatsony no tsy tena kristianina, de sady tsy nivonjen'ny razana sy ny le razana teneniko moa zany tsy hoe mamonjy fa ohatry ny hoe heverinao mamonjy, ny heverina hoe sady tsy mivonjen'le odiny tato izy no tsy mivonjen'Andriamanitra, de latsaka eo antenatenany de sady tsy atany ny tsy aparafara. De noho izany mila mandroso ny kristianina, tena mila mandroso tady ny hevitra rehetra mihitsy, tokony ianareo mihitsy ary no andefa ty aminay hoe zay mba ampivavao rehefa alatsinaina, zay mba ampivavao rehefa talata, fa tena mila n'Andriamanitra zay ny am'izao andro farany zao. Ary ny tompo mihitsy no laza fa zay tsy ampivavaka tsy tafarina intsony am'izao fiainana zao. Tena zay mihitsy io, azafady raha ny teny ty ary fa na ny ray aman-dreny lehibe ary no anatonany de tsy hamany olana raha tsy izy mihitsy no hitady amin'ny vatana amin'izay. Ampianatra mihitsy ny tompo zany atsika hitady mivatana ny Jesosy, fa azo atsoina mihitsy izy na andro na alina fa ny telefônina tsy tapaka de ao amin'ny Jeremia 33:3 antsoa de ovaly zany tsy hoe tsy enjery fotsiny. De zany ny antony ianarantsika tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Neny aminay eny Ambomangeny rehefa lady rehefa tsinam-bolana na lady fahatelo feno foana ny taxi be, ary ny tena mahavariana fa manao spécial mihitsy ny olona rehefa ho any amin'ny doangy, de tena tonga de milady spécial ho anazy rery, de sarotra be makany Ambomanga, fa ny tena mahavariana de mihe mitombo isa ihany koa ry zareo. Siko zany tena mahavariana hoe nahoana ary mihe mitombo isa, ohatrany hoe le famonjena zany asa ela be ve ny atao amin'i Jesosy, sa tsy mamaly vavaka ve Jesosy, fa ny akamaroan'ny olona de saika kristianina. De zany tompoky ny anaovana antsoantso tamin'ny andron'ny Petera rehefa nanday ny telo Petera de naneno ny akoho, de ny akoho zany marika ny lakolosy fanairana, ka de aza velany eny be ny akoho any aminareo any, fa sao de fa lakolosy fanairana ho aso hoanao zany de zay koa ny anaovana ny zoma fanavozana sy fampirenana. Eto ndray tonga de tsaky tsitsitsy, mety ho direct ny teny eto satria adiny roa zany vetivetiky zany de lany na adiny ray sasany, de misy mety ezafady raha mety misy phrase tonga de mety mahitsina ndray na misy hoe zao ny anaovanareo azy, zay ny mafaingana ny fiarahantsika. So raha tompoko anomboka avy hatrany ary tsika ny tsara ny afantarantsika ny hoe tsy hoe areverina foana zany, tsy hoe vao avy Jesosy fa efa eny andalana, tsy haiko indronga am'izay nareo naresa intelo ny amin'ity androany ity. Noho zany tsika zany mila mivonina ao am'izay fahatongavan'i Jesosy zay. De laza ianao hoe ahoana ny afantarana zany pasteur, reny efa retsika tany Taïwan reny zao de nisy ny ororo tany amintsika miteny zao Iran efa miandry fotsiny ny Israely ifandona amina bomba miaraka amin'ny Russie sy ny Chine. Zany rehetrarehetra zany de efa marika fa atombotra amin'ny faran'ny zavatra rehetrarehetra. De zay no mahatonga antsika mila miomana amampana mihitsy. Raha mitenitsika hoe tonga mirotsika de aza malahelo ianao raha hoe zay efa tonga teto pasteur fa mbola tsy hita ianareo, satria aza diny fa Jesosy efa teto taloha atsika. Rehefa tonga aloha ianao de vavaka tao, de mihiry ianao de mivavaka, za Jesosy tena mila anao, za Jesosy androany te ahita anao, zay rehetrarehetra tendrenao itoro teny eo Jesosy apetrao ambava mihitsy ny teny Jesosy mba tsy hoetiny. De iny fifantohanao iny no ahafahan'i Jesosy miresaka aminao, fa maro ny olona mety mandreny teny fa vitsy matadidy zay teny ambareo rehefa miala eo raha vao tsy ao amin'ny fitarian'ny fanahy masiny zany. Zany rehetrarehetra zany no ela fa andao irotsika manapirofo, areto sary manaraka alefako reto aloha de anapirofona amintsika fa atombotra amin'ny faran'ny zavatra rehetrarehetra. Anisan'izany alay pasteur Sandoka ao anatin'iny ao rahalahako mba jereo kely raha efa ao le izy pasteur Sandoka de ilazana amintsika hoe mafy be ka izany hoe misy mitarika eny efa mpitaribato vilambavy zany de sambaritsika manana ray aman-dreny tahaka amin'ny pasteur Dadandrena Toandro, pasteur Ialin, reny ray aman-dreny rehetrarehetra mpampianatra amin'ny sekoly biblika reny manoratsika ny lalan'ny fahamarinana. Fa raha ao le pasteur Sandoka iny azafady indrindra de tonga de mba ampitray kely etsinge misy ao anatin'io mpitoroteny Sandoka ao ve misy an'izay ve ao azafady indrindra ao amin'ny ilany ao orotany sa tsy tafiditra tao anatiny tao ve le izy, reo ny ve ny tao anatin'le izy tao sa tsy nandeha indray fa tratra ny virus. Raha misy an'izay de mba ahitana mantsy hoe tatahaka an'izao ny fomba an'izany pasteur Sandoka izany. Le ho avy Jesosy ambony re azafady indrindra io amin'io de ato anatiny ito zao misy anankiray aloha tsy niresaka fanalam-baraka akory no resantsika fa tsara mba fantarantsika ty iny alefaso iny fa eto Madagasikara iny anankiray iny dia misy mpitoron'ny filazantsara anankiray, tsika tsy laza ny anarany fa eto Madagasikara tonga io mpitoron'ny filazantsara io miankohaka daholo ny olona.
azonareo dia hivoaka avany le mpitoro ny filazantsara pasteur izy io dia hitanareo mandeha zao mandeha mandalo zany ny maître tanao dia miako eto Madagasikara io a tsy any andafy io fa eto Madagasikara jereo mizato akanjony moa zany tsika tsy mitsara hoe dia voly ve sa fa asehonareo fotsiny hoe eto Madagasikara misy an'izao a zavatra izao zay manam-pirofo ny ahafahatombotry ny fiaviany Kristy azonareo alainany amiko dia mba zara ho aingany fa ny any ambanivohitra rehetra any nefa trandradrandrany zareo reny a dia ahafahany mitory an'izay zao a dia manana hiry zay izy io a dia rehefa mame vonahitra izy dia tovitovy amin'ny NFVM fa ny azy hoe masina apôstôly dia ny anarana ny aorinany tsy Jehova zany fa masina apôstôly tsaratsara eniko mivonoahany tany rehetra voatonga amoly anarany eny tsika tsy ny tsara ao anatiny fa nilaza dia tonga izy a dia mamea famantarana hoe miankohaka eo anatrehany a afoko ny olona rehetra tsika zany ny amin'ny fiangonana hafa raha vavy reny fa tsika zany maneho hoe reto a mila tandremana rehetrarehetra eny dia alondray io vafa alony tapao fa lasa mena loatra le sary dia alefaso any eo amin'le kisarisary teo ihany koa jerevantsika raha mbola nisy a tafiditra tao anatin'iny ifonana moa zany fa nony amin'ilay tiako ty misy hoe sampy anankiray ty koa sy tatahaka an'izao ihany koa ny zavatra misy eto Madagasikara zao ihany koa dia mba tsara koa le alalantsika an'izao hoe misy an'izao koa eto Madagasikara isy fotoan'andro ampiantso ny mpiandry sy mpiomana rehetritsika dia ho alefatsika eo amin'ny video hoe ohatran'izy aniny midoany dia ho azavainy aminareo hoe mandro aloha dia makatsy amin'ny akotomaditra dia matao an'izao dia ampinanina an'ity dia atao an'ity ny olona dia amin'izay fantatrinareo daholo a ny asa rehetrarehetra zay miseho zao ihany koa nisy olona nanaovana asa tany amin'ny fiangonana tamin'ny alarobia dia nanoratra hoe tany amin'ny olona io zay ozy izy maromaro zareo tany amin'ny fiangonana ny andehanana nanaovana asa tato amin'ny FPVM fa izy zany efa tsy nahita fahombiazana tany dia nanaraka tato dia nazavaina hoe zao a ny antony reny ny azo a rehefa minjera dia tsy maintsy manao hoe kitik dia avy eo manao hoe kitak dia avy eo to azonareo ve zany azonareo ve le lazainy nareo koa ohatrany tsy maraka ninina aondray tapoandray va alefa sindray ny sary manaraka misy mba ateresaka fanaovana koa mantsy mba tsisy hoe diffamation olonetsika dia anahirana ato amin'ilay reny tondradrano reny moa zany efa hitany olona ororotany misy secte satanika fandrasa aloha fa reny reny mo zavatra reny moa zany tsy tafiditra tato ve le anankiray le misy le pasteur sandoka be dehibe reny tsy tafiditra izy tao anatiny tao ina re avadio amin'le anankiray indray fa sao dia mba reny mantsy resaka ororotany daholo reny itsika zany tsy andamy fotoana amin'ireny dirany devoly tanora mitsindrona roroa reny rehefa aveo reny eny tsy mampaniny olo fa alao zay misy eo nataontsika ao anatin'le izy eo mantsy misy an'lay le sary anankiray lay fiangonana anankiray misy pasteur mitoroteny dia nampinaniny ville daholo ny olona tao am-piangonana efa hitanareo ve iny tsagany an-tanana zay efa nahitan'iny izy dia mitoroteny le pasteur dia hypnotiseny le mpino ao am-piangonana mampiasa hypnotisme ry zareo saikasaika ny akamarony zany le Jésus tena vrai Jésus tonga eto anatonga dia sitrany ianao tonga dia io fa sitrany ianao dia misy hery ampiasaina ao anatiny ka nitandremana zany hoe fampitandremana kely mialohan'ny idirantsika amin'le satria efa tafiditra ao anatin'le fanandevozana mantsy reny raha vao tafiditra ao anatiny mihitsy ianao ka ianao tsy malala dia lasa andevoziny izy amin'izay ianao tsy malala hoe efa tsisy tsony nge zany fivavahana ataoko zany fa ohatran'izay zao dia miteny amin'izay le pasteur hoe satria nareo ondrin'Andriamanitra ve nareo dia mamaly ny olona hoe lasa daholo mivoaka ny ondry mihinana villa ny Jesosy dia mivoaka ny olona dia tonga dia mihinana villa dia hoaniny ohatra mihinana composé sy inona moa ohatra mihinana pata ohatran'izao mihitsy fa nisy moa tsy tafiditra tao fa no le virus tato anatin'ity zany no antony hitandremantsika mila maninona hoe tsika mitandrina tsy hoe rehefa nivavaka ianao teo amin'ny fiangonana isaka tsy namaly Jesosy dia andeha indray hitady fiangonana hafa fa misy fotoana koa Andriamanitra mety tsy mamaly vavaka mihitsy aloha Jesosy Kristy range nandoalika tao a Getsemane raha eo esory amiko zao kapoko zao namaly ve Andriamanitra sa tsy namaly na ny zanany ary nangataka
tsy misy toana izy tsy namaly. Ny antony satria raha namaly teo Andriamanitra dia vita amin'ny famonjena, tsisy famonjena azo natao tsony satria tonga dia nandringana Andriamanitra. Dia misy fotoana zany ny lalana izoranao, indray avelan'Andriamanitra hitsanga mihitsy, fa io lalana mitsanga io ny ao aorianan'io dia tsy maintsy famonjena sy fanavotana ary fanafahana ho atsika. Noho izany tsy hoe rehefa nivavaka teo ianao na teto amin'ny FPVM dia hozy ianao mbola tsy namaly dia hitady fa raha zany manjo antsika ka hifindrafindra ny hafarano ny sendran'ny mpamina ny sandoka itsika. Zany no mahatonga antsika eto indray azavaina ihany mba tsy ho andevo ianareo ka hoe izahay no mizara menaka masina ho anareo na mizara rano voasina ho anareo. Dia misy fotoana ianareo nampianarina mihitsy hoe mitondrà rano avy any an-trano. Nanao an'izany tsika sa tsy nanao an'izany? Ny antony alalanareo hoe ay ve na za ihany raha manamasina an'ity dia mety ity. Fa ny olana mantsy raha voazatra misy manamasina ny rano avy any aminao dia mieritreritra ianao tsy mety izy raha tsy eo paster Josie. Azonao le izy na tsy eo dada Randrena toandro. Fa mety io ny finoanao no mahavonjy anao. Dia ampianarina mipino zany mba azaka ny tenany anantona an' Jesosy. Ny andro farany zany dia fampianarana antsika tsirairay avy mihitsy. Samy hoe ahoana pasteur ny tediavana an'i Jesosy, mba tsy ekinanay foana, ilaina ny pasteur, ilaina ny fiangonana, fa tena ny tanjona dia hoe ahoana ny ahafahanao mitady an'i Jesosy, ahafahanao miresaka amin'i Jesosy, mba tsy ho andevo intsony ianao na ho taizako. Ka hoe lasa taiza amin'ny pasteur Josie Alain hony ka rehefa tsy eo pasteur dia tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra. Zany na tonga amin'ny Paoly ny tenany hoe na Petera hoe iza hozy Paoly, iza koa Silasy, nanao batisanareo fotsiny fa zay hozy tsinitsinina. Dikan'izany ny mpitoro ny filazantsara dia borina kilometrika ihany. Fa raha tsy zany ianareo dia lasa hiditra eo ambany fanandevozana. Le atao hoe fanandevozana zany dia misy zavatra anankiray malasa andevo. Lasa ohatrany hoe iny ny lasa maître tompony, na sigary io na paraky io na rongony. Zay zany natao hoe andevo. Misy zavatra anankiray manandevo anao. Ka itsika ty amin'ny fivavahana dia olona afaka mitady an'i Jesosy. Tsy nisy ao anatin'ny soratra masina mihitsy ihany koa voalaza na anaram-piangonana na anaran'izaniza afaka azahoana famonjena afa-tsy ny anarany ataovy mafy anaran'iza hoe tsara koa amin'ny andro farany ananganana fiangonana matanjaka dia ampahafantarina ny olona ny tena mpamonjy ny fiainany fa Jesosy dia eo akaikin'izay rehetra ny antso azy marina. Afaka mitady azy ianao, afaka mitady mba tsy ho hiditra eo tsony eo amban'izay fanandevozana izay. Daholo tsika iroso mihitsy amin'izay amin'ny resaka fanompontsampy. Inona raha moa ny tena hoe mahatonga ny olona anankiray ho lasa andevo. Ny mahatonga ny olona anankiray lasa andevo aloha dia tsara mampafantatra hoe lalana roa ihany. Na izy eo amin'Andriamanitra na izy eo amin'ny fanjakany Lucifer, reo ihany. Ny fialanao rehefa ao amin'Andriamanitra ny olona ray dia olona afaka izy zay, olona afaka ny eo amin'ny Kristy. Raha vao miala fotsiny eo amin'Andriamanitra ny olona ray ka mifindra ao amin'ny fanjakan'ny Satana, tonga dia lasa andevo izy zay, andevo olona afaka. Dia anjaran'ilay olona no misafidy. Ny fialana fotsiny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia miditra ho azy ao ambany vahoan'ny Satana, dia fa lasa andevo amin'izay ianao. Ka zay rehetrarehetra ekenao teny sy zay rehetrarehetra ihany koa zany tena mahatonga anao voafaritra sy manangeja anao, dia iny zay no tomponao amin'ny fiainana. I Adama sy Eva niala tao amin'ny lalan'Andriamanitra ny heno an'ny Satana dia nanomboka teo lasa andevon'izy, andevon'ny Satana. Zany hoe misoumettre, zany hoe lasa eo ambany vahoan'ny Satana. Tamin'ny fotoana ny henony an'ny Satana teo amin'izay nanomboka Satana no baiko ny fiainany. Izao zany amin'ny fiainana dia mila mazoto mihaino ny feo an'Andriamanitra satria ao ihany misy ny fahafahana. Tsika rehefa miaraka amin'ny Kristy tsy andevo. Za zao tsy hoe tsy maintsy mitory, za hitanareo zao tsy hoe tsy maintsy, fa mitory satria tiako Jesosy. Za zao tia an Jesosy, resy lahatra tamin'ny famonjena dia irany dia mandeha mitory amin'ny fahalalahana, fa tsy hoe andeha ho aiza indray, tsy hita moa ka mpiandry moa dia tsy maintsy mba manao asa moa dia lasa le asa fampona lasa maninona manandevo. Ohatrany hoe lasa hoe tsy maintsy ao amin'ny tompo tsy misy an'izany hoe tsy maintsy zany ianao. Didy ihany ny teneny hoe didy vaovao mekanareo dia mba fitiavana no tsy maintsy tanterahantsika. Fa ny asa ankoatran'izay dia tena atao amin'ny fitiavana, dia milasa andevo anao raha vao miditra ambany vahoan'ny zavatra anankiray. Maro ny efa ntansaitsika teto paraky, sigara, rongony, ny roro, ny film mamofady na ny Facebook na ihany koa nisy zavatra voalazantsika koa teto reny fanompontsampy.
maro samihafa ireny a dia efa manandevon'ny olona. Noho izany zany a tsy maintsy ahafahana ny olona amban'izay fanandevozan'ny satana izay, satria satana no manandevo. Manino ny satana? Taovy mafy, manino ny satana? Manandevo. Tahaka an'izao amin'izay ny olona izay tratra andevon'ny satana dia tsy amelany raha tsy potika. Tanjon'ny satana dia amotika. Ao amin'izay ilay voka-dratsy ny sigara amin'izay fa ela be a, voka-dratsy ny sigara ao anatin'ireo a. Dia ohatran'izao ny olona rehefa tratra ny satana, itsy voka-dratsy ny sigara itsy, io ambany io, iny le faso zafady indrindra. Ohatran'izao rehefa andevo, io izy a somary pôzy eo kely, eo amin'le pôzy foana zany ny tanan'le rahalahy. Io a, io le ranabavy tamin'ny voalohany. Mbola tsy tafiditra tao ambany fanandevozan'ny sigara izy. Dia nandeha amin'izay ny fotoana, le faso amin'izay dia sady mitoy ihany. Dia Terry Hall ny anarany. Dia le faso foana dia miteny rehefa pôzy. Mandeha izy a, io moa zany ny hafarany. Izy io zany taty arina. Inona natafiditra anazy tao anatin'io? Zavatra ohatran'izao. Zao zany faly ery satana mahita anao rehefa potika, mahita amin'ny fiainantsika tena rehefa rava. Io izy a, pom-pom girl zany ny asany tamin'izany, dia mandray anjara foana izy a, reny amin'ny lycée rehetrarehetra eny. Dia nanomboka nanana fahazaran-dratsy izy. Eo aloha tapao kely aloha, etsy eo tapana fa pôzy eo. Nanomboka nanana fahazaran-dratsy. Ny antony a, rehefa niresany teo amin'ny resaka namana alony. Resaka inona hoe tandremo namana fa zay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Raha vao kristianina, za zao nanana namako taloha teny amin'ny lycée Alarby, vao nandray an'i Jesosy a, dia tena nanomboka nanaovako veloma mihitsy ry zareo. Zareo raha gaga tamin'izany. Sao fa tsy mpinamana, tsy nanao veloma koa rehefa tonga dia lasa tsy nanao veloma. Efa za pastera vao hitany hoe ary lasa pastera kaisia ozy izy. Io moa le tsy tianareo aheno, misy tsy te aheno an'izay le jokery zay intsony dia tsy averiko intsony hoe ary lasa pastera ka raha jokery ozy izy. Ka tsy zany intsony ny anarako. Fa za efa manompo an'i Jesosy, olona afaka ankehitriny. Niova namana, niova toerana, ary vaovao ny fiainana satria mivavaka koa amin'ny fiangonana protestanta vaovao. Dia toy izy amin'izay nge io hoe sady manohy antsika. Dia io a, mahita ny namana ninona mifoka, zao izy tamin'ny voalohany. Dia nahita ohatrany mahazatra. Nanomboka 13 taona na 17 taona no nifoka an'izay izy. Afaka asina feo ihany raha ohatra ka misy feo ambanimbany eo. Tsy nahatsiaro izy, tsy nahalala izy. Ianao zany rehefa aroboky satana moramora ao a, dia tsy mahalala an'izay hafaranao. Raha misy feo zany dia asio feo ihany raha sy misy feo. Dia nanomboka fiandohanina rary tao amin'ny tendany. Eto zany le tonga dia voka-dratsiny fa tsika tsy hiditra lavitra be intsony amin'le hoe fahitantsika ny tamin'ny zao. Dia nanomboka ny anarary. Feno 70 taona izy a, dia tonga ny vaovao ratsy avany. Nahita izy zany fa misy ratra ao anatin'ny vavany. Misy ratra ao anatin'ny vavany. Dia io ratra io tsy nety niala mihitsy a, dia nalasa izy nakany amin'ny dentiste netretina zany aretina tsotra ihany le izy. Io koa moa izay nafafy tsy maintsy tsinjaina raha teo. Dia nanantona ihany koa izy a, dokotera maro samihafa, nanome hoe inona zany a ny valiny mena. Dia nalana moa marary matetika rehefa mifoka sigara be ianao dia lasa may le aty vava. May tanteraka le aty vava, dia manomboka marary foana ny nify, dia mitsovaka iny aty vava ray manontolo iny na sigara. Fa na dia mbola narary izy eo amin'ilay pôzy kely, na dia mbola nanarary izy dia mbola nanina ozy izy. Nanohy ny foka ihany. Fantatry mifoka tsara nefa ratsy ny sigara. Fa tsy afaka te hialy izy. Fa le manandevo azy, eo mihitsy le resakitsika raha vao andevo ianao, dia tsy amela mihitsy fa teneny toy izy ihany le tsy a. Ny tanjony dia ny amolonao hatramin'ny farany mihitsy. Dia iny le vehivavy iny a, na dia efa narary ary, dia io izy hoe elle continue à fumer. Mbola nanohy ny foka ihany. Na dia efa nisy taona ary narary dia toy izy amin'izay nge. Toy izy amin'izay nge le ao anatin'izay hoe fanohizan'izay. Mbola manohy ihany. Io zany le efa ao anatiny eo le devoly-tsigara. Dia tsy nieritreritra nijanona mihitsy izy ozy izy. Dia nanomboka hitatra amin'izay a, ny aretina. Vezivezy eo amin'ny hôpitaly eo amin'izay. Dia nanomboka narary foana ny tenda, dia mihamarary amin'izay. Dia nanomboka nataony dia diagnostika amin'izay a, hoe inona natonga an'ilay aretina, ny hamarary ny anatiny any a, na mihinan-kanina rehefa tsy vitany intsony. Nanomboka tsy vitany. Dia tratrany cancer amin'izay tao amin'ny tendany. Iny zany nisy tratrany cancer tao amin'ny tendany a, dia tsy maintsy nopereny izy. Dia tadidiny tsara. Jerevo a, ny zoro nanaovana opération izy mbola foka ihany. Alohany anaovana opération azy izy dia mbola mifoka ihany izy.
na de efa fantany ary misy zavatra tiana ho tsindriana mihitsy ao anatin'izany zavatra zany de tsy inona kory fa le salamo voalohany vaketsika teo hoe fa ny lalan'i Jehovah ny tokony saintsaina andro aman'alina fa misy olona tsy misaintsaina fa ny azy lalany ratsy fanahy ihany rehefa hitany fa efa ratsy io lalany io mbola io ihany no tohizany de alefaso ihany nge de tohizy ihany nge le izy de niankondoha am'izay izy nanomboka niankondoha tanteraka tsy nahalala izy zany hoe zazany efa miankondoha am'izay de hitanao itendany io opposé am'izay io moa raha verina azo averina kely fotsiny ny afarany lasa tratrany cancer am'izay nitendany de tsy afaka miaina tsony izy ho anareo any arina moa nitsanganareo satria tsy de matazana oatra de nigoana am'izay eo amin'ny tendany de eo ny avoaka ny rivotra rehefa miaina ary na mihina-kanina koa ary de eo de na miteny koa raha de misy taona mivoaka eo ny feo eo amin'le tenda eo vokatr'ilay sigara satria doran'ilay le afo sigara maro samihafa ao amin'ny tendany eo za aveo moa ava marintsika ara-tsoratra masina dolo mahakasika ny sigara hoe kilalao anafo ny tenin'ny Joba zany de toy izy ihany aloha fa sao de tsy ho ampy eto ny fotoanantsika de nodinoto tany aminy am'izay izy de niditra teo de mbola nanina ihany kio izy nandrehatra sigara ihany de teo izy vao nanomboka nijery fitaratra am'izay ipetraka de am'izay mahitinareo avany nahitan'le goka teo amin'ny tendany am'izay izy za izy vao tapa-kevitra iala tanao efa tena podika tanteraka mihitsy zany izy za izy vao nanomboka resy lahatra iala zany hoe Andriamanitra zany mezaka mandresy lahatra antsika amin'ny aretina kely eny tongeny avelan'ny tranga ny olana de avelan'ny safidy am'izay ianao de efa trop tard ozy izy trop tard de efa tsisy azo atao tsony moa zany de zao izy mampianatra ny olona hiala amin'ny sigara fa izy moa fa efa maty raha teo izy eo teo amin'ny fahatelo zay iny anankiray iny teo amin'ny fahatelo amin'ny 50 taona izy zany no maty eny ny olona moa na misotro na miloka rehefa maty moa de misy foana firaparah hoe natsony ray ody any aminy nefa izy ny te etonaton'Andriamanitra miteny mitonatonana mihitsy ianao zany satria tsy mbola lera tokony akananao sy taona zany safidiny olona mihitsy koa ny ho faty ohatran'ny Jodasy de nananto tenda tamin'ny tady de rehefa aveo tsy nazaka azy le tady de tapaka de tonga de vaky ny latsaka izy de nitatazany vato ny kibony de mivaroraka ny tsinainy zany nafaty an'ny Jodasy zany fa tsara ny alalanareo an'izany io zany ny olona anankiray raha vao hoe andevozy ny zavatra anankiray de tsy amialany io mihitsy ianao mandra-pahafatinao zay ny mahatonga le jaune disy am'izay ndao jerentsika am'izay le jaune disy inona moa ny tanjon'ity satana mpanohatra ty efa nianaritsika teto araverina foana Lucifer natao hoe mpitondra hazavana ny satana atao hoe mpanohatra na hoe mpisakana devoly atao hoe mpiapangana dikan'izany devoly zany na mpanendrikendrika amin'ny teny gasy hoe devoly mpanendrikendrika zany jaune disy io zany tsara no alalantsika an'izany inona ny tena tanjon'ireo devoly satana reo jaune filazantsara arak'izay voasoratra amin'ny jaune toko 10:10 donc miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andry azadino fa rehefa vao miala atao amin'Andriamanitra ianao zany ka miditra ambany vahoan'ny satana na mety filakarenany tianao na fahafinaretana de niza misafidy anompo satana de io miandry anazy ny afaty asy anao no tanjon'ny satana sao de anao mankeny ampimasiny dadarabe de izy masinao izy hitan'io ka ny asoanao mihitsy ny tanjona am'ty de mananteny ianao fa asoanao le meny ao de ameny lamokana tody ty alivony amin'ny tokoa nambaravaranao am'izay mandamoka daholy ny loza zay ataon'ny olona ao aminao ty kosa reto lamina sy fanjaitra reto finosy menamena de asioany ty azo andrareziny ty de alefaso amin'ny tolanam-baravarana de misy vofopaty kely fa voasakany iny daholy ny loza miditra ao aminao ny tsy fantatry ny olona nefa de mifanohatra am'izay no zavatra mitranga ao aminy mifanohatra am'izay tenen'le rangahy eo no mitranga ao aminy de teny anao hoe ary tena mpandainga mihitsy nge zany izy ka normal zany satria ny devoly de mpandainga sady rainy laingy inona tsara izy mpandainga sady raha mandevina lamokana tody ianao eo amin'ny tokona ambaravaranao manomboka eo de mandamoka daholo ny asa ataonareo rehetrarehetra sady efa manomboka miditra am'izany ihany raha vao mametraka an'izany lamina sy zavatra rehetra eny zany manomboka eo de tapatapahany iny daholo ny fiainanareo izy manapaka amin'ny fiainan'le olona lalao an'iny
Ary zery raha mandevina vato ianao, vato masina dia atao amitokoana ambaravarana, tonga dia vato misakana ny fitahiana rehetra ao aminareo iny, satria Jesosy tsy hiditra ao amin'ilay trano mihitsy. Tena izy andaveno tavon-jaza eo amin'ny varavarana fa tsy azo ariana fa raha vao mitodika dia gila ny zaza. 5 ny anany zanako ao tsisy gila na ray ary. Nefa ny tsisy naleviko teo amitokoana ambaravarana, mahiratra tsara izy rehetrarehetra. Fa rehefa mitondra an'izy zany mitondra mierika foana moto pempemp sao dia misy avany aliana avany tsy gila mihitsy ny zanako ao. Dikan'izany mba hampitahorana antsika ahatonga antsika andevina an'le izy eo amitokoana ambaravarana no tanjona ao anatiny. Fa raha vao misy faty milevina eo dia fantatry ny devoly fa tsy hiditra ao intsony Andriamanitra. Aza diny fantavon-jaza mantsy efa loto matona lana, matoa tsy ny tehirizina, dia efa karazana zavatra efa maty amin'ny tenan'le olona fa maty. Dia tsy azo atao tokoana ambaravarana. Amoronana an'izao rehetrarehetra zao hoe ala volon-jaza voalohany tsy azo ariana ampatsara azy dia hohanina amin'ny bombony efa volo zao dia hohanina. Ilay antsy zao moa ampinanina an'le tsy fihinany, mihinany tsy fihinany alefa ao anatin'le akondro kely le lohatsisy dia hoany dadabe matsiro izy zany dia sady mihinana ny tsy fihinany. Zany rehetrarehetra zany dia mana-pirofo fa ny olona rehefa mba vahoan'ny satana dia mihinany ny tsy fihinany hatramin'ny zavatra tsy azo hohanina ary hohanina. Reny dia izy koa hoe aza sorony reny trampangaraka reny fa tondra fitahiana. Misy tranon'olona tena feno an'ireny mihitsy ny ambony ambany fa mahantra indrindra izy, satria misy tany avy amin'ireny alain'ny fangaraka avy eny amin'ny fasana dia apetrany eny dia lasa anteniny fandraisana. Za raha milala ody aty dia jerena fotsiny dia amin'ny alalan'ilay inona moa trampangaraka iny no ampidirana ody eo amin'ny tranon'le olona dia andevo le olona ao zany, andevozin'le fampotsampy satria vao manan-karena kely dia ahetsika fotsiny le ody amin'ny alalan'le antenina. Arakaraka ny ampidirana zavatra ohatran'ireny ao an-trano no mampitombo bebe kokoa ny ahafahana ifandraisan'le olona ao an-trano hatramin'ny reny rasentsika hoe trano inona moa ty tranokala reny dia moyen ahafahana. Zay le sary amin'ny Superman misy tranokala iny tsy tafavoaka amin'ny mihitsy amin'ny fiainanao, misy dikany daholo ny hevin-dreny amin'ny tontolo ara-panahy. Noho izany zany fananina tany saina daholo zay zavatra rehetra zay mba hahatonga antsika ho resy lahatra ka hiala amin'izay lay fanompontsampy sy fanandevozan'ny satana zay. Fa teto aloha dia zigarina ny resaka andao indray asio sary anankiray manaraka ihany koa ao anatin'le resaka telo hoe voka-dratsin'ny zigara, satria iny moa zao no jerentsika eto androany mba tsy hitatra lavitra be. Voka-dratsin'ny rongony any andafy, le fasondray le voka-dratsin'ny rongony any andafy. Ndao dia zao indray voka-dratsin'ny rongony. Tanareo ny olona ohatra miana any eraky ny lalana reny zao avy nitsindrona rorô daholy. Zao sisa ny hafaran'ny tanàna ray manontolo, nisy ny teny hoe filma fotsiny hoe any fa tena misy tena hitanao satria midroge daholo ny olona eo amin'le tanàna. Loza hiperaka dia amin'izay mahitinareo avary ariana avy any. Tanareo zao ohatra ny olona adaladala daholo ny ray tanàna, miraikiraiky vokatry ny rongony tratran'le midorororo. Zao mihitsy le midorororo fa tsy le tena aza midorororo zany. Zao tanareo ny ray tanàna tonga dia potika ny génération ray manontolo ary raha irorô iny tsy voasakana ohatra zao daholo ny hafaran'ny zaza malagasy. Tanao zao tena hoe potika tanàna ray manontolo zany dia tena tsy problème antsika io na nisy io na tena tsy nisy io fa zao fotsiny vokatry ny tanareo iny raha matoy iny ohatran'ny sary vongana sisa tena lisika hoe manimby satria manomboka potika amin'izay le saina, manomboka tsy afaka micontrôler ny vatana intsony dia manomboka ohatra zao ny hafaran'ny tanàna ray manontolo. Zao tanao zany lasa tratran'le addiction amin'le resaka rongony sy rehetrarehetra le olona. Mila ny Jesosy zao tanàna zao, mila ny Jesosy zao tanàna zao, be dia be moa izy zao daholo le tanàna. Tanao le olona jere zao ody azanjomamo azanjomamo azala talala zao zala aza dia ty anankiray ty jere. Tanao zany mety ho fampitehana hitranga zany zao raha vao tsy mijoro ny kristianina. Mamantatra aloha tsika zao dia hijery hoe inona ary zany ny vahaolana. Zao daholo izy ao tapahony amin'izay indray aloha fa enjikenzika be ny fotoana satria izay rehefa amin'ny telo sasany sady dia alefaso ihany indray hijery amin'izay tsika mandray taratasy stylo kely amin'izay aloha alefaso amin'izay indray ao amin'ilay teo ihany koa dia aloha isy hoe ry le hoe secret any tao kasparaka ndrasa aloha dia aza mbola alefa eo hijery amin'izay tsika le hoe fa inona marina moa ny teny. Misy feo ray aman-dreny rahalahyko misy feo resahany eo dia ho raisinareo noty aza dino fa satana sy lucifer tsy manaonao foana zany ihany koa fa misy antony avokoa koa azy ny zavatra rehetra.
dia ho fantaritsika androany inona marina moa no tena hevitry ny paraka, inona ny hevitry ny zigara, inona ny hevitry ny toka ao amin'izany devoly satana zany. Alefa fahasoa tsy ampy ny fotoana satria ametraka fanontaniana ianareo rehefa avy eo tsy secretny paraka zany eny tsara. izy zavatra izy zany na olona vita fianarana na teolojia inona na vita fianarana be an-dafy sady mipozy ianao aloha zany. Ity rahalahy Paulson ity izy io mpitoro ny filazantsara dia dada rabe izy iny efa tany am-pasana nandritra ny 7 andro efa niova fo izy resy lahatra ny amin'i Jesosy faharoa tamin'ny dada rabe sy mpimasy teto Madagasikara. Zay ny laharany tamin'izany. Tsy problème antsika zay hoe izy mivavaka na tsy izy fa tenenina fotsiny hoe inona ny secret. Rehefa tao am-pasana ry zareo tamin'ny 7 andro ny fady haniny. Io resaka fifadikana io tsy ny kristianina ihany manao an'io fa manao an'io daholo ny olona tena mitady ny tontolo ara-panahy. Zay tamin'ny nanao méditation dia manao gaine zay dia misy tavoahangy kely misy fanjaitra mivadika dia tany malandy dia ranomanitra ao anatiny. Dia rehefa tena tiana handaitra be le pouvoir dia manao fifadikaniny. Rehefa mifady hanina mantsy ny olona ray dia misokatra be ny fanahiny, tonga dia misokatra be mihitsy dia zay zavatra atsony dia tonga aingana be ao aminy. Mazava aminareo hoe zany fanazavako zany sao ohatrany hoe zany jerenareo be le androko ohatra hoe misy tsy mahazo ale resaka mihitsy tanao lao zay akatra kely eto. Raha ohatra zany ianao te hisitona tontolo ara-panahy na inona le resaka fanahy dia ny fifadikanina no anankiray, tsy resaka lavabe an'izay fifadikanina no anankiray moyen aingana indrindra. Satria rehefa mifady hanina ny olona dia tsy meninina le nofony, le nofo mantsy no manohatra n'lay fanahy. Dia raha vao tsy menao le nofo dia misandratra ho azy le fanahy, dia le fanahy zany manomboka mivelatra. Dia zay zavatra atsonao raha miantso boda ianao na miantso dragona ianao dia tonga ho azy io fanahy io, tonga dia tonga avany dia mameno, tena mameno an'le olona anankiray. Dia zay no mahatonga ny olona rehetrarehetra na ny hindoisme, boudisme dia manao fifadikanina, tena hoe sitomana an'le tontolo anankiray ara-panahy ahafahana hoe mahazo an'le hery anankiray. Dia ohatr'izay koa ny fitadiavana an' Jesosy tao amin'ny Jesosy ihany io ny anarany devoly. Dikan'izany zany misitona hery kokoa. Dia rehefa tonga io fanahy io dia zay mameno an'le olona ny lasa toetrany amin'izay rehefa avy eo. Ka eto ty nanao fifadikanina 7 andro tao anaty fasana ry zareo dia niseho amin'izay, niseho tao anatin'ny fasana. Tiako tsetsatsetsatra ihany fa azafady ozy hoe be tsetsatsetsatra be pasteur ararotiko mantsy le fotoana fahako mifampiresaka aminareo. Nanafatra mihitsy ny tompo, zao ny afatry ny tompo tamin'ny herinandro masina fa mifona amin'i Jesosy fa tsy tafita le izy. Ny teneno izy ny olona tamina mpanompony anankiray mpiomana zay no nampitany an'izany. Teneno izy ny olona fa ny fasana dia varavaran'ny elo misokatra. Ny fasana varavaran'ny fiaina tsy hita, azafady fiaina tsy hita misokatra ny elo. Dikan'izany zany raha vao misy fasana misokatra dia misy tontolo anankiroa mifandray, tontolo mivelona sy ny tontolo maty. Lay fasana misokatra eo tsy izy babangolo no hitanao fa misy tontolo anankiray ao ambadika io tsy hitan'ny masonao fa misokatra amin'ny fotoana isokafa amin'ny fasana. Dia gaka hoy ny teny tompo, manino ianareo manao fotoam-bavaka lava be eny amin'ny fasana ary na dada randrina tao andro ary tsy nomeko liturjia fananganana fasana. Da nantan'io dada ho an'izay mahalala azy, misy liturjia fananganana fasana ve dada? Tsy manome anareo an'izany dada, tsisy an'izany ozy izy. Ary zay ry ny angavo mihitsy hoe vavaka ihany dada mba asio, tsy misimisy fiana vavaka kely ary azo atao eny tsisy an'izany izy amin'ny teny anareo an'izany fa misy vavaka azo atao eny amin'ny fasana. Dia Jesosy mihitsy koa ny teny hoe fa maninonareo manao vavaka lava be eny amin'ny fasana nefa tontolo maizina daholo ny eo amin'io fasana io ozy izy. Tena aizina mahagaga ny fifoazana hoy samiditra mivoaka ao hoe avidy ireo mamanay dia samiditra ao fa tsy fantany fa efa amin'ny tontolon'ny fiaina tsy hita no misy azy amin'ny fotoanandro io. Zay mahatonga ny hoe manofo ratsy ianao, mahatonga le hoe lasa farofo lava, reraka lava rehefa mifanerasera amin'io. Dia zay ozy mahatonga ny olona ampanaovina famadihana, ampanaoviny satana famadihana. Satria rehefa manao famadihana ny olona dia misy fotoana 3 andro na herinandro misokatra amin'ny fasana. Dia mora ho an'ireo mpanompon'ny satana ny manao sikidy amin'ny fisokafan'ny fasana io. Zany hoe rehefa raha amin'le fandevenana mantsy mety 20 minutes dia tsy ampy ny fotoana, tsy ampy zany ny fotoana anaovana an'ilay rituel amin'le fotoanana 20 minutes. Fa rehefa 3 andro izy misokatra eo, nareo tsy mahita amin'ny masonareo, hoy ny tompo fa tonga eo mihitsy io dadarabe eo amin'ny fanahy. Dia manasina manoloana ny varavaram-pasana eo izy dia mamoaka an'le fanahy avany amin'ny fiaina tsy hita hiakatra ty amin'ny velona. Asika ve zany
Zany hoe eo ny avoaka raha koto maditra ary kely malaza raha ilay tsy vongo ireo mpanompo ny satana avoakany amin'ny alalan'ny fisokafany fasana. Dia zay ozy izy toerana anankiray mampifandray ny tontolo tsy valapatra be ny amin'izay fa tsy tokony tamin'ny herinandro iny zay no nampitaina. Dia zay natonga ny tompo rehefa maty tsy tratra atao ampasana intsony fa efa nitsangana ka niteneny any anjely hoe nahoana na tia maty no hitadiavanareo ny velona. Raha ny sosokevitry ny tompontsika zany dia tsy tokony manao fasana ny mpiandry na mitiomana fa tokony hoe lavahana lavaka. Ohatra zany modimandry rehefa 20 taona satria za mantsy 20 taona vao maty dia rehefa maty amin'izany asitiaka hoan'ny tompo kosa aloha afinoana daholo zany e. Rehefa maty amin'izany dia lavahany zanaka fotsiny tany dia alevany eo dia totorany vitany amin'ny dada. Tsy matsisy hoe tata izany raha ianao teo niteranao teo hoe efa ao izy tsy nikitika intsony. Dia antany ray zao nareo rehefa avy satria ny taimantsika mantsy fanandevozana lasa andevony matytsika andevony le resaka amin'ny lalao faty. Dia izay zany zay vao azoko hoe zay natonga ny liturjia tsy nomeny dada satria tsisy an'izany liturjia zany ary zay koa nanomboka nisiny le ambato mirahavavy lavahana dia alevina samy vita. Tsisy hoe sokafana be dia manao fomba ndray hoe isokatra ndray mifasana fa isaky ny misokatra io sy mihidy dia tadidio fa misy tontolo anankiroa mifandray foana ao anatin'io na mino ianao na tsy mino. Dia ampahafantaro azy koa fa ny fiangonana dia tontolo anankiray mampifandray ny lanitra sy ny tany. Varavaran'ny lanitra misokatra ny fiangonana. Dikan'izany isaky makatao am-piangonana ianao dia misokatra ao anao varavara atao an-danitra efa manakaiky ny varavaran'ny lanitra ianao zany. Dia zay no mahatonga an Jesosy sarotiny ka nandrava ny trano fivarotana rehetrarehetra tao amin'ny tempolo ka nilazany hoe ny trano dia atao trano fivavahana. Ianareo manao azoy fieren'ny jiolahy zay nampalahelo ny tompo koa zany ka nanjerany ny zavatra rehetrarehetra. Zany no ilazana hoe rehefa makaty am-piangonana zany ianao tsy miteny hoe aty zany ny akaiky ken'Andriamanitra fa zany natonga ny Davida nanao hoe ny ao an-tranon'i Jehova no mahatsara. Tena hafa mihitsy ny vavaka rehefa ty am-piangonana zavatra tsara mihitsy ka tsy tsatra ny ilazana zany fa so adino le afatry ny tompo dia lasa malahelo izy. Fa teo amin'le fasana zay nipetrahan'ny Paulson dia satria ao anaty fasana ny varavaran'ny fiainantsika dia ao ny ahafahana miconnecta aingana be amin'ny Lucifer. Dia midina fasapony rehefa fasana fotsiny dia zay varavaran'ny fiainantsika dia taony netsony tonga amin'izay Lucifer tamin'ny alina amin'ny fahafito andro tsy nisotro rano tsy ninan'indreo dia rehefa tonga amin'izay Lucifer dia niseho inona dia diavin'ny lisany tady vola amena ny lisany daholo zay dia diavin'ny lisany fa zao fotsiny mila manompo ahy ianareo. Dia anisany nomeny tao reto secret reto hoe ampahafantariko any lisany secret an'ireny toka sy paraky rongony reny fa zao tsy azo lazaina na amin'iza na amin'izy afa-tsy alaisany mpanompoko ihany. Fa rehefa niova fo ty rahalahy anankiray ty zay tsy averimberitsika foana moa ny anarana mba tsy ho zay no tadidinareo fa rehefa niova fo izy dia nitany saina eraka izao tontolo zao hoe mba fantatra remo ny dikan'io paraky io dia alefaso amin'izay ny dikan'le paraky rahalahiko raisinao tsara mihitsy any amin'ny Joba misy an'izany lefa ndahoara apira ihany zay ihany zany ny afaka magnatoro ny secret io fa ny manazinamako le mazinamako mbola any tavela amin'izao fotoana zao dia mbola tsy magnatoro secret ny paraky voaozy vao tsy maintsy mangataka mandra-pahafatiny mahita batera mipoaka posé foana ianao zany isaky ny mandeha ny dikan'ny zany ny dikan'le tanareo rehefa hina paraky ny olona dia abelaka ny tanany dia hoe satana hoe ny dikan'iny dia voaozindreo tsy maintsy mangataka mandra-pahafatiny. Dia zay mahatonga amin'ny mpina paraky ndamekely hoe da misy ekany ny jiany da misy ekany ny jiany misy ozina milatsaka amin'le tanany misokatra iny dia hoe ny tanana mibelaka dikan'le tanana mibelaka iny zany dia voaozina mangataka mandra-pahafata. Rehefa mihina paraky ny olona tsy maintsy abelaka ohatr'izao ny tanany zany sa tsy zany alohan'ny mpinany tsisy mamaly alefasy any ato izy dia manazao kasy am-panjakany eo ndray tananazao marina tian'Andriamanitra tsy alaminao arpaky eo atreo ny posio ndray tanareo lay raha alaina mantsy dikan'iny dia kasehan'ny satana sy ala aminao ripaky sy ala aminao ataoko tomboka mihitsy zany ka dia hiteny zao nareo hoe dia tsena zany tokoa ve ho an'ny olonofo tsy mahatakatra an'izany tontolo zany mihitsy izy rehefa tena mivavaka amin'ny ara-pananao dia misy zavatra aseho an'ny tompo anao mihitsy
hoe hay ve Jesosy zany fihetsika nataoko zany de zao mivokatra zany misy akony daholo ny zavatra rehetra ataontsika eto ambonin'ny tany de zay mahatonga ny hoe tsy tokony hananao foana fa niny atao de atao tahaka ny ho an'ny tompo kase mpanjakana de le ohatry zao iny zany a kase hoe tsy ala aminao a ary paky de le manao ohatra an'izao iny zany a inona le nresany teo toy izy am'izay averina kely averina kely am'le tolo ny hita zao zao hoe marina ten'Andriamanitra tsy ala aminao ary paky zay zany tsy ala aminao tsy ala aminao ary paky marina eo anatren'Andriamanitra fa tsy ala aminao zany a manao karazana dila zany izy tsy malala an'izany zany le devoly a le mpanompo le olona manao izy tsy mahafantatra an'izany fa iveriny fa mouvement mandeha ho azy fotsiny io tsisy an'izany amin'ny to ambonin'ny tany hoe kisendrasendrany fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra nantsara io nandratsy de mitoy ihany Noriana mafafa faorena ny hita paky tsavena antsy voky eo aloha pôzy eo ny arena dikan'iny zany de hoe ny any tsy avoky akory le zavatra nohanina ny arena lanjy satria ny paraka mantsy a de zavatra ataony ambava nefa tsy azo ately zoba misy an'izany fo jerentsika zany rehefa avy eo ao amin'ny joba zavatra tsy azo atelina nefa ny alan'ny vola ny arena de avereny kely fotsiny le phrase teo a mba hoeninareo tsara tenenena rehefa tsy maraka hoe tsy maraka fa aza mijerijery fotsiny araka sa tsy araka le fasary noriana mafafa faorena ny hita faorina paky tsavena antsy voky antsy avoky raha fananana an'izao izy pôzy eo ihany kananan'izao araka reo ve zay e tsy araka ve avereny kely farany ihany de misy phrase ray de pozenao ny arena mafafa de pozenao rehefa eo de poze noriana mafafa ny arena mafafa ny arena trinevo ny arenanao zany tapitra ny arenanao ny any mba hananany reny a mifananana tena mba arena be an'zareo reny batiny orita kely ambany fandrininy zay ny arenany zareo atranao zay io tsitsitsiny eo ambadika eo foana io tsy eto moviany ravozako hoe tamin'ny bebe any mbola velona zany le tany ambanivohatra za zany mba natory tsara mihitsy iny aloha zavako sy nara hoa zany zavatra ato zany tsy lovoko ohatran'izao am'izay inona ry ty ohatran'ny ronono avanty ino de ozy an'izay le bebe tanantonoko mitonatonana zany tanako indray no mitonatonana zay le kapoka kosa disterje ny tananareo ny te mitonatonana any ambadika any sady mahamenatra zany tao toy izany aloha fa tonatonanao ny tanana faorina no hita faorina no hita tsy maintsy ahita faorina ao sady mandray eny ianareo ao ve voaray de toy izany paky tsy avela le paky le la inona moa le paraky zany iny tsy avela mihitsy iny na tsy minakana inona le farany teo antsy avoky na tsy mihinan-kanina raha mipina paraky aleo ny tsy mihinan-kanina toy zay ainare le izy alefa toy izy ihany aloha rafananan'izao izy kananan'izao aina mifetra rovotra pôzy eo a dikan'le rehefa avy mihina paraky zany de manao ohatran'izao de aina ny fetra iny a rovotra amban'ny akanjo mihitsy ny afarana azonao zany efa ianao zany tsy malala ohatra le ndresako taminareo teo hoe tamin'ny herinandro hoe tsikinga hoe tsy malala fa misy code secret daholo reny zavatra resahany teto le ndresaka le hirany Céline Dion iny le jereser c'est ton cœur si tu l'emportes ailleurs même si de tsy koule tu les yeux moa zany de misy code daholo anatin'iny hoe ho tetiaviko ny fonao na iza hitondranao anazy na alefanao any amin'ny afo na alefanao any amin'ny ololo tediaviko na andefasako na ho any amin'ny marabout d'Afrika ary na ho any amin'ny mpanompo sampy ary ho tediaviko ny fananao tediaviko ny fonao de anao mihiry tsy mahatakatra hoe hirany Lucifer zany iraiko zany dikan'izany zany misy fihetsika sy teny tsy apozonao fa efa manozy teny ianao ao anatin'le izy zay ny antony hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana ny arena tonga de efa narovotra mba amin'ny akanjo ny ary tsy problème mihitsy zany zay toizana ihany ray aloha fa mie fotsy ngenareo za koa roralava tsy avela zay zay le pôzy eo roralava tsy avela ipina paraky de tsy maintsy mandrorandroralava foana izy teny aminay misy dadanery mihiny zay mpanao mofogasy sady manao mofogasy za moa rehefa mividy izy ve marina ve ty ry mama tsy tiany fangaro ty mofo ty
satria le zany atao tsinona mihitsy zany nadio zany atao mba mividividy zavatra amin'ny olona mpinaparaka fa tsy maintsy misy tafapitika ao langa raha tsisy kireny tsy maintsy ary nendreny ny lokon'ny rindrina ohatra marron zay ohatra mitsipitsipika fa ohatra mitsipitsipika hafahafa zay ny lokon'ny rindrina reny zany sa tsy zany aloha e eny e tsika nge tsy aneso azy fa anafaka zany hoe raha matoa zany nareo mety tsapanareo tena lizy kosa aloha zany manimba zavatra andao toy izy zay miparaky toy izy zay aloha fa sao tsy trampony fotoana zay miparaky sigara eo le mamono ohatran'izao satria taloha sigara tsy ohatran'ireny fa le mbola finosana dikan'iny zany efa sambasamba inao ny tenanao fa mahoatra mamono razany ianao amin'iny azonao ohatran'ny hoe ty de ambalena sy atao ambalena kireo ty zava-tsy de fa ambalena ohatra mamono razana sy ianao tsy malala akory ny hevitry izy zany fa ianao zany efa misambasamba efa ohatrany efa mamono razana sady zay ny hevitry iny de alefaso ndray de toy izy ndray koa mamono lamba fotsy eo indray aloha ela loatra ny afo be anao randriamanitra fa aloha za mba hisantatra ny afo kely ela loatra ny afo be anao randriamanitra fa aloha za mba hisantatra ny afo kely ny mpifoka sigara zany de efa manomboka amin'ny lalao afo sahady joba mihitsy no ny teny fa kilalao anafo ny lalaovinozy izy zany eo amin'ny joba ao zany de jery ten'Andriamanitra mifanaraka amin'izany foana moa sika efa mino fa fananananareo daholo ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany manamafy sitsika kilalao anafo no eo amin'ny vavorona eo ela loatra ny isaka mahita mifoka sigara zany de tonga de fambiotsaina hoe ela loatra ny afo be anao randriamanitra fa aloha zay santatra ny afo kely ela loatra ny afo be anao de mibebaka na hoe fona raha mivadinao zany Jesosy io mamelany eny fa efa misantatsantatra sahady ene izy io e misantatsana tamina nendy masikita ary moa zay taloha de misestesy ela letsy masikita de sady ary izy de olona rehefa tena tsy mino an Jesosy tena samy teniteny foana mihitsy azony hoe tena samy manambatsamba nisy inona problème zay avy ety ilay de efa manandrana manendinendy tsy fantany hoe rehefa any nge tsy izy manendy masikita fa izy masikita endasiny so de ndray andro any de tsy nitoriana an'izany zay fa za aloha mino fa tsisy hoaninareo e sa hoany ve hoany sa tsy hoany e taovy mafy hoany sa tsy hoany za aloha tsy mamerina zato mba hirivony hoe zay indray tsy paster fijoroany tsy mbola maty ho za de efa naheniny elo hoe mirehatra io rahalahy raha sendrasendra misy bandibandy kely na manety taloha zao ry zalahy tsy misangy zany io elo raha io tsy nisy tsisy andany fotoana andeha toroteny de andany fotoana ty de ny sakafo atoandra raha mila tsy hoanina de andeha fa ny fahalalana hoe tena mozatra ny elo ary zany tsitsitsitsina mihitsy mbola tsy tany de efa nahatsiary hoe tena mirehatra ny vatako taraina foana mamay angeza zany zay mahatonga mpamosavy rehefa mialaina de miteny hoe maya le maily le fanahy efa any amin'ny elo sady vatany sisa ny andrasana le fanahy amroa sisa ny andrasana ho any amin'ny elo dikan'izany aleo tsy mitady hoe alao hitako mihitsy zany fa rehefa hitan'le olo zany tsy afaka iverina tsy nitahaka an'ilay mpanan-kareny toy izy atsika ihany aloha fa sao de lan'le fotoana ndray tsika eny amin'ny resaka ay de le setroka molankolana de milaza hoe ika mbola ho avy setroka manaraka azy tebety loatra ho marana azy zay eo posy-ndray hitanareo le somary midoboka moa le feo ny dikan'le setroka miolakolana rehefa mifokasigara masy de manoatra zao le setroka iny ohatra miolakolaka ohatra zao iny e zany sa tsy zany ny ika mbola ho avy sefo manaraka azy tuberculose mamarana azy zay le ohatra zao iny zany de alao fa ho azavainy eo zay rehefa avy eo fa antanareo tsy azonay zany azavao kely polisiona azavao kely ny fizery zavatra farany zay ny secret sigara ika mbola ho avy ahoana moa zay ny secret sigara le mamoatra zao sala mamono razaka amin'ny lamba fotsy mazava iny zao de le mitsenitra hoe ela loatra ny afobenao randriamanitra avy anao avy efikely de ozy hoe antoko arena may antoko arena zany arena nefa dorana arena antoko arena may vola may antoko arena may le setroka molankolana de milaza hoe lisetroka zany moanandrao leo
dia mivalimbalina miakatra zay le setroko dia iny zany miteny hoe mihika mbola ho avy amilany ny sefo mihika hoe mihika dia ny sefo le sefosefo zany mbola misefosefo mbola ho avy amilany sefosefo zany dia ny tuberculose zany mamarana azy aloha posé kely amizay zany misy tikany daholo iny le ika mbola ho avy ny olona mpifokasikara zany na hoe lalagna tsy maintsy manomboka mika amizay satria mika amizay izy miandoha izy iny mika manaraka azy izy dia ny sefo mbola ho avy manomboka sepitra na miakatra totoatra kely dia efa manomboka manino zay sepitra io zany tsy resa be io fa tsy maintsy tonga zay ho amin'ny fokasikara ary ny mamarana azy tuberculose amizay ny amaranany azy satanao en personne mihitsy lo nanoran'io tsy fantatry lisa angeny dikany miolakolaky iny le tsy iny dikan'iny ho avy amilany ika ho avy amilany sepitra ary ny tuberculose le tsy mamarana an'io ary tena tsy misangy io fa voan'ny dia nisy namoaka moa fa ny Facebook mahatsara mifokasikara indray ony tsy azo mipangalatra mihitsy ohatrany satria mikoadava foana izy tsika miditra mipangalatra dia taitra lasa mitsy zany ray ony zany misy olona dia tena mandatsany zany mandatsy zany fa tsy maintsy tuberculose no mamarana an'io ny ika mbola ho avy sefo manaraka azy tuberculose mamarana ndao averitsika kely hoe ny ika mbola ho avy ny sefo manaraka azy tuberculose mamarana azy raha fa misy mifokasikara mba tenen'izao angeralany ika ny mbola ho avy sefo koa mbola manaraka azy ary tuberculose mamarana azy asikely hira amizay ho an'izay mpamorona hira gasy ny ika mbola ho avy sefo mbola ho avy ary tuberculose mamarana azy ary nitady ahira gasy mba sy teka matady tombo taleta sotra jesosy mahafinaritra ny tompo mihina fa mora ampidirina aminareo zany resaka zany raha tsy zany mantsy tohizana ihany aloha fa so lava resaka gasy ny ika mbola ho avy sefo manaraka azy tuberculose mamarana azy dia fa raha nelle kotan'le mpifokasikara jiaby zany dia efa tuberculose zay ho avy aminazy dia zay zany ny rongony fokarongony aralansana bavy le mamoaty zao sala mamono razana tovy amin'ny ateo ihany mamono razana dia amizay atao anekatra rano maniry atila mamerifero posé kely le fokarongony zany dia le manentona dia anakaratra lany maniry aty lany mamerivero anakaratra mantsy ny tena maniry ny betsaka ny rongony tsy milaza akory zany mivadiko zao avy any akaratra ty any androbe rongony zany fa any ny tena maniry fa any izy maniry fa rehefa foany izy dia aty izy no mamerivero aty le fofony zany mamerivero eraky ny tanàna zay le hoe any akaratra lany maniry aty lany mamerivero azonareo amizay zany le phrase devoly alefasion zany zany fe ohatrany sy marotoboka ny olona mpifokarongony zany tapoakely fa tsy heny tsara le feo ny olona mpifokarongony zany tsy maintsy tapitra daholo zany ny fanana ny ray manontolo rehefa mifokarongony zany devoly mihitsy zany lazany zany fa ny mpifokarongony tsy maintsy tapitra ny fananany dia jerevy daholo ny olona mitsindrona rorosy mifokarongony fa amidiny daholo ny fananany ao an-trano ao satana mihitsy no niteny an'izany ny olona zany raha misy zany aty tady anandrana eto sady ity zany fa tsy maintsy bankromika ianao ny afaranao tapitra tsisy nininina tsony eo aminao satria tady dozy foana ianao ampitombona an'le dozy tady ampitombona an'le dozy dia mivy mangalatra ny ao an-trano mba hahafahana maka an'le dozy vaovaondray ele fa sy toy izy andray koa ary raha azo ahena iny azafokely amizay hoe le lazaina teo hoe aninona mamerivero any akaratra lazany hoe any akaratra zany tegna betsaka ny rongony sy ny agny nosy Belleville zany nitoerany rongony hierany Madagasikara dia hoe any akaratra lany maniry aty lany mamerivero aty amin'ny foana anazy aty amin'ny foana zany mamerivero ny toaka
io ndray toka eo aloha pose kely ndray aloha laboratoire famonoana olona pose kely ndray aloha pose kely ary rehefa andray an'le toka ianareo zay mbola tsy naray a de ataovy litera ngeza be mihitsy hoe T a de O eo ambany a de A de K de A fa ho alavaintsika eo a ho azavain'ny satana sy Lucifera amin'ny alalan'ny mpanompo hoe misy heviny daholo koa io phrase io tsy nataotao foana zany a io phrase na resaka hoe toka io fa misy dikany daholo a litera na litera ray eo amin'io ary de misy dikany daholo de ataovy eo amin'ny taratasinao mbola tsy nandray an'izany zany androany a fa zao ary a ny hevitry ny toka alefa so am'izay zany magneverina ny toka ny trano fivarotany toka laboratoire famonoana eo aloha ny trano fivarotan-toka de laboratoire famonon'olona raha misy mpiandry eto zany na vahoaka ny FPVM te hanangana bara de aza dilo fa manangana trano famonon'olona zany ianao zay trano fivarotan-toka de trano laboratoire famonon'olona zay no mahatonga antsika hoe tena miady mafy am'izay ao voaray a toizana ihany zany ary fozinareo hoe voaray de fa mandeha foana fitseny toka abréviation zany développement toka thèse d'ava eo am'izay tapao am'izay io ny fanalavana ny toka androany ianareo de mahalala fa ny dikany toka amin'ny tontolon'ny fiaina tsy hita le tea de hoe miara-mamaky tezidava ny te amin'ny toka satria nahoana moa izy moa tsy nanazava an'izany fa zany nangataka tamin'ny toavana moa ny olona mpisoro toka de tezidava foana indray ve ny loka nataon'ity ato indray androany nga tsy kotoleta ve ny ato e nga izy amin'io fa sady tsy mampidi-bola tena mandreraka nga tsy isy kotoleta ato atrano de nipande nga de tsy misy afa-tsy foana no hoanina ato e de tezidava foana io na mety atao na tsy mety atao de teza de matory eo foana zay le tezidava osaosa ndray koa le faharoa inandray le osaosa arak'izany tsy mahavita devoir ozy izy dady zay osaosy raha volon'irina lanton'irina de diavin'ny zokiny maika kely a eo amin'ny bureau secrétaire zao zay a zao raha ato izy de osaosa le osaosa zany de osaosa lava foana tsy mahavita ninina fa rera-dava foana fa osaosa kely eny foana zay a de zay mijaly eny e mampalahelo mampahery an'izay manana vady mpisotro aloha e reny tsy mahavita devoir ozy dady zay fa osa kely rainy eo rainy de eo izy osaosa kely foana izy marina misa tsy marina zany e tsisy olona hoe surtout zany de natanjaka be a fa osa kely foana izy azavatazanao maraina eny de manaraka an'izay koa inona koa izy fahatelo adaladala ny olona mpisoro toka ny antony a de misy taona raha mifananana ao an-trano ihany ary no amidiny ona lesy ty misy lecteur aloha so de mba ivity ty telefona lesy la ohatra ny te analavazo mihitsy azy zany a ty vidiny raha fotsy roetsy ty ameko anla ty efatra alina mety sa tsy mety andray vala satsy andray de izy le namana ataovy roa alina lesy e ratsy vendrana mibandiko amianla roa alina vitanany raha fotsy anty ary lesy roetsy de lasa kely izy de izy satana hoe tetiko anao tsy maninona lesy fa ameo aroalina fa mba apio amin'ny manaraka te ameko alina ihany izy modinodina kely ny etrehtra hoe de ahoana ray zany tsy raikitra le vazony a tsy rarahany ty na ny vidiny ohatrininy ty na ohatrininy fa amidiny io rehefa mila mitady vazony tonga ao an-trano am'izay izy de antanina iza naka le lecteur teto lazay vanibandiny ray zao naka an'izany a sy mibandiny naka an'izany tiana miteny de avy eo am'izay miretirety am'izay de lazay vokoa fa za koa zao naka an'le tao anaty poketra tao koa laza tsy antanina am'izay izy ao a de le tao ambany anina tao koa de za ihany satria moa mibandy mamilava de mibandy daholo tsy problème zany fa zay koa moa misy devoly de mibandy daholo tsy hitarina vola na ninona rehetra nefa izy mihitsy io maky io a de avoaka ny tsikelikely ao anatin'izy mamo ny adalana zay ny mampahadaladala azy satria na ny zanany ary tsy voafahana fa ny bara no fikisany isan'andro tena mijaly raha misy rahalahy mpisoro toka ato androany mety hiteny anao za pastera tsy le mamolavo reny fa azadino a fa mifandraisana anjara amin'io de efa fanohanana ny fanjakan'ny satana
tonton anay tena nahita maso fa tsy mba nitantaraina fa maty moa zay taona io izy izy pastera mavarina raha eo ampitaniana toka zao izy izy ka miady le olona eo de zay misotra ny toka irehetra de tsy maintsy miady daholo tsy fantatro mihitsy hoe inona ny anton'izany ozy izy ary raha ohatra indray mitanika toka le olona eo ka mitsikanikany le ohatra hoe zany hoe mpitaniana le toka le olona nanamboatra toka de mitanika zany le vao manao toka iny mihitsy de mitsikanikany be le olona de zay misotra an'iny koa de mitsikanikany tsy hoe ahoana de zany ozy izy ary tsy bivavaka le tonton fa gaga hoe tsy azoko mihitsy izy inona mahatonga an'izay misy fanahy miampita zany ao am'le toka de tonga de lasa fitaovana ampitaina fa ny tena mampalahelo tena tsy mahamenatra ny reray-pianakaviana na ny mamelaka ny vadiny na ny zanany tena mamono de natapa adaladalina nga de le zanany tena mampalahelo rahalahy io aza miteraka aloha raha mbola isotro hoe na aza manambady mihitsy aloha fa ny vady aman-janaka tena adidy ny ray aman-dreny ny mamelona vady aman-janaka tena mampalahelo rahalahy mahita ozy le nesana teo sabotsy zay hoe pastera ao aminay nge tena afo be mihitsy fa ahoana tatanay mamifony isan'andro zaza valo taona zany zazalahy zany vao miditra vany de tonga de totondry meny amin'ny mamanay zay vao miteny de felaka tena mitena zay pastera tsy ody any an-tranontsony fa eto manaraka amin'ny pastera zay ozy izy efa dimy ny zanako tsy tena fa dimy tena nanao an'izany le zandrikely za pastera ho eto za tsy ody any aminay tsony ka nesana le mamany zany fa lasa dala vokatry ny tsy fahazakana le dariko isan'andro ao am'le trano tsy mahalala mihitsy zany tsika rahalahy hoe misy olona tena mijaly eny misofra ny amiko noho ny amintsika de zay no mahatonga hoe tokony manapa-kevitra eto androany tsy tokony isy amenatra mihitsy rehefa makaty am-piangonana za pastera tena teo afaka amin'ity toko ty tena androany eto manapa-kevitra atsangany eto ny tana fa tsy maintsy hiala tsy ampahory ny ankonako anisan'ny tena mampalahelo zany mampahory ankonany tena za fa nivoata amin'ny tompo raha mbola velona koa jesosy tsy avelako tsy ary fijaliana zany ny vady aman-janako atoko tsapany hoe misy ray-pianakaviana kristianina tena mijoro eo de ny mamy no avela ho azy mba rehefa mody dada hoe tsy nahita dada ohatrany mihitsika am'izay koa mama rahatry zay tsy an'olo dada hafa mihitsy tsy tiaka ho any jesosy aloha zany mba zay tena maty zany mamela mamy zany tsy mba atao mahatsiaro an'izany hoe zanako reo mahatsiaro hoe dady iny mamy na ohatran'izany za ko moa tonga de vao nandrainy jesosy zay vao niteraka de ny zanako zany tsy mbola nahitana mamy zany marina mihitsy kely tenin'ny pastera mio raha hoe rehefa lasa pastera de ohatry ny gagagaga ny olona hoe raha ianao zao pastera ka mba mivoaka ny naty ala sendritilo oui pastera koa ve de mivoaka ny naty ala fa hivoaka izy moa zany rehefa any an-dalana porsy moa zany zay hitanao ohatrany hoe everiny olona zany hoe tena anatina famasinana be anao de anao zany hoe pastera de marina mihitsy le talaingany devoly hoe tany remo so manara-maso be anay fa sao de ataitra odry ary panisy pastera ray zay tena mivoaka tetsy amin'ny tatatra tetsy amin'ny botsiri zay mba miafina ihany kosa ary pastera fa gaga zay hoe i pastera eny aizy io amoron-dalana io de veriny olona tena masy fa mahafinaritra zay zany ny anarany am-piangonana aloha hoe misy secret kelinay kosa mba ifampizarana aminareo ohatran'izany de ataovy siera mihitsy ny vady aman-janako ao raha kristianina ianao raha lahy mihaino eto androany na ranabavy tena ataovy fiera mihitsy hoe ataoko sambatra ianareo vady aman-janako mahalala fa dada de tena any kristy an'iza hoe dada petraka mantsy le hoe lahy lohany vavy rehefa mama vany mba tenena le lehilahy angatsy vatarity fa lany lohany vavy tsy mahalala tenin'Andriamanitra nga tsy fantany anefa hoe lehilahy voalaza hoe kristy lohan'le lehilahy dikan'izany ny firafitra re de ohatra zao kristy lohany lahy de ny lahy lohany vavy sy ny lahy lohany tokantrano dikan'izany zany lehilahy tsisy kristy tsy manana kristy de lehilahy tsisy ataovy mafy tsisy inona hoe tsisy lohany dikan'izany raha va tsy ao le lohany nefa tsy manana kristy tokoa zany misy zavatra tsy azo enona zany zay lazainy satria izy araha lehilahy tsisy lohany tandremindray sao de tonga avy aty de hoe tena lehilahy tsisy lohany mihitsy ka ito sy pastera no niteny an'izany ny amenatra anareo ny ilazana an'izany fa tsy hoe ifamiely any an-trano andray hita pastera zozy mihitsy niteny fa lehilahy tsisy lohany raha ianao ty tsy niteny an'izany fa ny lohany lehilahy de kristy ny lehilahy manana ny kristy zany ny tsara enoteny ao nanay mantsy rehefa tsy manana kristy kely lehilahy mbola mandanaky ivitany bota kely dada dany ivitany reny mahasiny foana ny toka zay hoetiny ao ataovy lasa rano fa misy an'izany tapo tena nisy fa nisotro am'izay lerana ka mangidy izy mivadika rano fa tena hainy jesosy raha hainy jesosy nanovany rano lasa tovay hainy koa manovany toka ho lasa rano zay mifahaizan'zay
de andramike mialet de mba mijorova olombelona am'zay hoe lasa rano be to aminay fa natapaka ranojirama lasa be rano be eo aminay eo satria mivadika rano sy tehaka ho an'i Jesosy ihany keo zany fa ho an'ny tompo tonga de vahaolana daholo nke mieny sady mame vahaolana zay zany le hoe adaladala izy satria nientanao an-trano ihany no amidiny a de mivady amanjana no ampijaliana any amin'ny rahalahy izy manao plus fa ao an-trano izy manao moins zany hoe tena ao zay mimi be eraky ny tanàna zay le hoe adaladala de ina koa le manaraka teo amin'izy teo a kam ahoana indray moa kam mba mifoaza am'izay mba mifoaza oa maraina niany andro mbola voa maraina be zao ve ranga de mivoazanareo sady mibandy io maraina be eo am'folo am'raiky ambe folo zay mifambola maraina be zao mo de efa voazana sady kamla zany a de mitikizina amin'ny tanitanandro ny antinitanninanandro tsy manam-bola anaovana vaziny de mitanandro de mba miakatra indray ny toka aloha de mamoazy io indray mamoazy ny olona matsy rehefa tena mpitsory toka de misy toka any anaty rany vao mitanandro fotsiny to de efa mamoazy indray izy mamoazy re vao mitanandro za mihitsy reny miakatra ny toka de mila manala vazony ndray izy a de manala vazony zany le nohanina maly tsy maintsy tsindrina raha tsy zany mivoaka mandoa be foana izy de ny fanaovana an'ireny rehefa esana tonga de sady efa mandeha antsika am'le vahaolana sa aloha rehefa ve de amena vahaolana e farany a le inona mozy teo le afo be za ngamba tsy azavaina tsony e ny afarany mpisori toka na tiny na tsy tiny de any amin'ny ataovy mafy aiza hoe aloha mba ataovy mafy moa fa misy tsy maheno an'izany anke aiza hoe afo be miandry azy na tiny na tsy tiny zay zany miandry azy no zany zany nitoka tsy mipetraka ho azy fotsiny tam'izao a fa misy dikany tezidava osaosa adaladala kamo afo be zay ny finosin'io a resaka toka io a zay mahatonga an'ilezy hoe militsika mamantatra tsara ny hevitra ao ambadiky reny toy izy io andray koa lafa mandeha ny fotoana dao alefa adaladala kamona afo be tonga ty mitasy tonga soloana de raha mamloatra de ozy hoe konjare menaka rehefa mandony ny mpisori toka de le mandony ane de zao anatiny hoe misoloko ry zare mianakavy misoloko ry zare mianakavy zany hoe le mpivary toka ao zany zany hoe misoloko ry zare mianakavy nefa izy ny te isori toka ao de mivoaka trany anatin'ny tsinay indray manontolo any a nyle olona tsy lazaiko akaikina zay moa gaga marainy tonga va ary lasosa kile solonifiko tato a de diavina eraka ny sisina tsira be ray manontolo tady solonify taiza moa le nandoky taiza moa le nandoky tata moko le nandoto amin'iny a tete io le izy tena ao anaty le alefiky ny azo kely de atosiko zao de alao fa tena ny sasana de nampiverinako ianao tsina tsy maintsy anaovanako de averiny zay zany le hoe mihinany tsy fihina mihitsy mampalahelo sa tsy mampalahelo hoe mampalahelo andao de toizana ihany am'izay izy a sao de lany ny fotoana atsika aona to ay ndao ary aloha anao fananatsika kely ny trano fivarotany toka laboratoire famonoana olona aloha tsy tapahako tsony ditany toka abréviation zany sady mamena nefa andao anyelo aloha de tezidava osaosa adaladala sady mamerina afo be tonga ty mitasy tonga soloana de raha fa mamloatra de ozy hoe konjare menaka fivarotra anazy konjare de midegopa zany raha latsinapato de zay zany secret asika aloha afakalekely zany toka zany a de volinambian'io anareo zany ao tapao am'izay fa tsy mihitsy le lazay fa midoboka be le vavilatsika fa fanazava dao aloha tsika anao fanatitra mba ahafatsika manohana trany fiangonatsika ny amin'ny asa rehetra zay atao de aloha sitsika hirakila anankiray sady mba asina hira koa ny elanelany a de am'izay mba misy tsakona satria raha vao mitoy be loatra de tsy levina le sakafo a anao hira anankiray tsika ina ny hira tianareo omandro sory mpanaraton'i Jesosy zay andao ataotsika aloha zay a sady mandrosotsika ao anatin'izay asa fanompony zay a no mandroso amin'ny fahamasinana andao raha mpitendry raha mpitendry a omandroso ary mpanaraton'i Jesosy zay no paiko asika ka mandroso dao ary o mandroso ry mpanaraton'i Jesosy zay no paiko zay paiko azo Jesus, your Jesus,
miangai mianjari namako Jesu numbaiko numibaju kamandusua mandrusu tuku asaki ikyuna tetsimazu mandrusua lalina tuku mansur panaratni Jesu mandrusuri panaratni Jesu sainamura Biau kaulapi fanimure hiridiane inatu raisukare saine aratu naomi anjayemi anjari namako sesonomi mandrusu tuku asaki bikyu natetsimazu mandrusu amininalina tsy manina sady izantsika ihany ary sady manaty mifanatreny aza tiany zany fa nininona mandevo ny olona ka mamatra azy dia zay zany natao am'le ota manandevo mahatonga antsika voazo ny ambany vahoan'ny satana mandrakarivo zay na sakay voalazantsika teto na sakay io na ny kafe io rehefa manandevo dia tsika zany mila manao défi ho am'izay mihitsy ny fifoazana raha tena teo tonga olona afaka ka ireto avy hatrany ary le dingana sady efa fitiniko atao anatin'reto cadre anankiray reto nidingana ho am'izay fanafahana izay dia mba afaka mandrainao tenao raha andrainao dia afaka mieno anko ianao raha eno ianao mahakasika an'ireny zavatra maro dia maro hitantsika teo reny eo mantsy zao tsika ny hoe ahoana am'izay paster ary ny atao zay tena teo afaka mihitsy dia inona ny zavatra tokony ho ataonay reto avy ary zany le dingana ho am'izany fanafahana izany ho voninahitr'Andriamanitra ray voalohany dia ny tenin'Andriamanitra aloha tsy maintsy alefa foana tsy mety mihitsy zany ny manao asa amin'ny olona tsy misy tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no manafaka dia efa nampianatra an'izay tsika teto hoe ny tena asan'Andriamanitra dia tsy le mametra tanana fa lay mitory filazantsara araky ny ao amin'ny Jaona toko fahenina andininy fahenina amby roapolo hoe nateo asan'Andriamanitra dia ninona zay ny rahany zay no mahatonga antsika voriana rehefa ohatran'izao amena tenin'Andriamanitra aloha dia ny tsara zany ny asa rehetra zay atao dia mibaziny menao tenin'Andriamanitra foana aloha le olona rehefa tratra ny tenin'Andriamanitra le olona dia le tenin'Andriamanitra mena iny no mitarika finoana zany hoe avy amin'le tenin'Andriamanitra ohatra raha voafatra le olona dia menao hoe andao tsika rijerina nafahan'i Jesosy an'le latao gada reny ohatra zay zany nytoriteny ataon'le mpiandry hitanao io lehilahy io efa mifatorany ny devoly efa nitetetehany ny tena ndray manontolo fa nandalo Jesosy dia nalany Jesosy le fato ohatra zay zany le toriteny fa tsy maintsy misy toriteny foana hoentina mialohan'ny asa-panafahana zay raha ny tokony izy aloha tenin'Andriamanitra dia le tenin'Andriamanitra no miteraka finoana satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ny tena asan'Andriamanitra mafisy ny 100 zany tsy lay mametra tanana loatra akory na le mampandro iny ambony iny asan'Andriamanitra iny ambony fa le tena asan'Andriamanitra hotsika dia le Jaona toko fahenina andininy fahenina amby roapolo hoe ny asanay ny atao hoe asan'Andriamanitra dia ninonareo zay ny rahany efa ny anarantsika teto zany dia iny le tenin'Andriamanitra iny miteraka finoana dia le finoana ao anatin'le olona satria natao hoe finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita maso Hebreo toko 1:12 andiny volany tsy hita masony fa atsevo mino hoe Andriamanitra rahalahy manafaka dia eo anao mijoro vavimbelona ohatra anazy zao hoe za zao efa mifoka arongony teny amin'ny LTLRB foka godoloky ihany koa fa nanandrana godoloky efa nisy toana mifoka matetika ny angabone nisy toana koa misotrosotro toka tsy tena hoe akrobe tamin'ny toka fa mba misotrosotro ihany zany tsy hoe tena hoe niankin-doha moa zany azafady indrindra tsy hoe niankin-doha be tamin'ny toka fa nisotro fa za zao eto mijoro vavimbelona aminao afaka rahalahy afaka dia iny mampiakatra amin'ny finoan'le olona hoe raha io ary zany hainy nanafaka za koa tena mba ho afaka mino an'izany mino ve ianao mino ay raha mino ary ianao dia ara ho asa avy hatrany zay finoanao zay
le finoana zany tsy mijanona fotsiny amin'izao fa tonga de mitaky asa avy hatrany. Ny tsy ampy amin'ny fiaonantsika ohatran'izao raha ny tena sitrako za manokana de raha iandro tontolontsika miaona ohatran'izao. Tamin'ny alarobia teo zao a, tamin'ny alarobia teo tena Anjomakely Beto zay a de nanao an'izany hoe avy mena tenin'Andriamanitra le olona tonga de afaka tenareo, de mena tenin'Andriamanitra le olona de ny larobia tao aorianan'iny zay miverina ray volana de nitondra mpiandra marobe de vao tsy nanomboka akory ny asa vao hoe hiasitsika raha lasirana bavy de efa manomboka mioka ny olona lako mandoa de efa nitenitsika hoe nyresaka hoe raha vao te handonareo a de efa misy devoly mivoaka ao zay, na nareo mandoa na nareo mandrezatra na nareo mandefa rivotra fa zany marika fa mivoaka le devoly ao. De ozy ny olona hoe ao pastery vao nanomboka androaka devoly de lako nioka daholo ny akamaroan'ny olona tao tonga de mivoaka ny asan'ny devoly de arahana am'le rahany Jesosy fotsiny sisa rehefa avy eo. Tena hoe misaotra ny tompo fa tena manafaka Jesosy. Misy hoe zanaka dadarabe tao nanay, misy hoe dadarabe mihitsy hoe tena za pastery fa niova fo fa mbola rahan'le devoly foana de nitapatapahana mihitsy ny zany rehetra zany hoe ny tena tsara zany hoe vita amin'ny fampianarana ohatry tonga de mitohy asa fotsiny am'izay rehefa avy eo mandroka devoly na adiny ray adiny roa ary miala ny anaty masoko any devoly satana janga miala satria mantsy mirehatra be zao nareo avy mihaino an'le toriteny tena tonga de hoe mariny zany pasteura de iny le firetiny iny tonga de arahana asa fa raha vao mody nareo avy eo a de mety donaina an'le ohatra any avy taizany ray zao anao iny de efa manomboka efa kivikivy sahady azonao le izy de nefa lay tenin'Andriamanitra voare mandalo Jesosy ho le jamba mandalo Jesosy tonga de nitsangana izy zay le action eo zay zany instantané ilaina amin'ny asam-panafahany zay ka ny olona zany tsy endrasany ela fa raha vao resy lahatra izy de ny tsara zany ohatry ny ohatran'izao de atambatra amin'ny fifoazana antsika rehetrarehetra tonga de misy akanjo masy manao akanjo masina daholo mpiandry de ao anatiny vita amin'ny fampianarana izy am'izay mivonina ho afaka tsy aky te halalana izanizy ntsony fa tonga de za hiala androany zany ny tena tiany Jesosy tsy mijery ianona ve ny ala tsy rarahanao ianona ianao aloha za te ho afaka androany de tonga de araikitra ny asa satria le finoana nateraka le toriteny a lasa miterako anatiny hoe tena mariny zany. Nahita an'iny zao le olona teo de nahita hoe ay ve zany ny toky tena ratsy mariny ty toky ty de raha vao mody izy nefa ny atrano ray andro roa andro telo andro a miandro fotoana manaraka de efa manomboka mangatsitsika indray le ao anatiny fa tokony piriatina aneo izy ka ny finoana de avy amin'ny toriteny de ny finoana maty raha tsy arahana asa. Inona le asa miandry an'le olona? Fandinihan-tena sy fanapahan-kevitra. Mandina teo mandiny tena de mandinika hoe manoloana an'izany teny zany inona tokoa moa lena matra tena za ty marina tena zanakadala ny hafarako ty sisa mihinana nango soa za efa manomboka mikohaka zao a za tsao de mba zany mahazo anazy zany ary zao de mandiny tena lay tory tena lefa teo a miteraka asa fandinihan-tena sy fanapahan-kevitra mihitsy tonga de fanapahan-kevitra raha vao tsy tapa-kevitra mihitsy ny olona sisy asa azo atao aminazy. De inona indray ny vokatry le fandinihan-tena sy asa fanapahan-kevitra iny a teraka fibebahana sy fanenenana. Io le fibebahana io a no tena fototry ny asan'Andriamanitra. Raha vao mibebaka mihitsy ny olona ka tafabebaka amin'i Jesosy tsisy dikandreo devoly reo de mipitika miala tao. Ny atao hoe mibebaka masy de hoe fiovantsaina zay ny atao hoe mibebaka miova mihitsy amin'ny fanavaozana ny saina. Raha ny anatsimo izy lasa ny anavaratra. Tena hoe le zanakadala hanko soa ve sisa no hanko tena mijaly aody any amin'ny dada ny atao hoe fibebahana zany de hoe elako am'izay reto hanko soa reto elako hitodika ho any amin'ny dada zany a ny atao hoe fibebahana fiovantsaina zay no mahatonga any ny fibebahana zavatra tsy azo tsy tokony ao verimberiny ny fifonana no azo averimberiny ota tsina ny fonana ny ota mety tsy endrana azo fa ny atao hoe fibebahana tsy hoe mibebaka fa nysoritoka androany de amin'ny herinandray amin'ny tapabolana bebaka andray fa nysoritoka Jesosy tsy mbola tena niala ianao zany am'izany zany atao hoe fibebahana zany teto de niala tsy eo tsony a dikan'izany tsy hiveriny eo tsony a de tsy hibebaka amin'io zavatra itsony a rehefa aoriana satria efa nanina le izy nialako zay le izy zay a zay le atao hoe mibebaka ka ao anatin'ity lay fibebahany ty mihitsy zany a io zany no miteraka an'le hoe fanonerana fanenenana de manonitra ohatra ny saka io sonerako daholo. De le fibebahana indray a tsy maintsy ampiana an'le divorce iny zany sorato mazava mihitsy divorce amin'ny satana Lucifer ary Belzebub. Io le nresantsika hoe
raha misy olona hiala amin'ny zavatra anankiray tsy maintsy manapa-kevitra hoe za misaraka aminareo androany. Ile nampianarin'ny dada teo misaraka mihitsy amin'ny fotoana itenenanao dia misy devoly eo akaikinao maheno tsara mihitsy izy. Teneny mihitsy izy hoe za misaraka raha sigara leo zary devoly sigara misaraka tsy mila anao ntsony ny ateo hoe midivorce dia hoe tiany etanao dia tiany ana raha misy anao fa tiany anao averiko iny miborika sigaranao iny briquet anao iny daholo dia iny dia dorana le amenany devoly reniny anao reny. Zany no alalana fa tena resy lahatra ny olona anankiray atolony tiry satana tsy mila nyty tsony raha mpilalahody izy dia atolony daholo ny odiny rehetrarehetra. Zany ny tena divorce spirituel aminazy, tena hoe ara-panahy divorce misaraka aminao iny le resantsika eo vao ny olona ny asana ka tsy nanao divorce tamin'ny satana dia sarotra be miasa aminy. Tena miteny za tsy ala fa manina reo tsy ala izy raha mbola tsy mandroaka anaika izy dia ampianarina le ondro hoe angany ianao teneny hoe za tsy mila anareo tsony dia miteny mihitsy le marary hoe zary devoly tsy mila anao tsony ary tromba tsy mila anao tsony ary zanahary be tsy mila anao tsony ary akoto maditra saraka. Dia rehefa esana am'izay le olona ka nitady hetsika efa tsy mila anareo tsony izy miala am'izay fa tsy mila tsony izy aleo za tsy hanondra anareo ato sao dia hoe tsy nareo fa tsy mila anareo aloha ato mba tsisy olona ato tsy mila anareo tsony miala am'izay nareo dia miteny le satana hoe resy zay efa tsy mila anao tsony. Le vavan'le olona mihitsy toerana no miteny hoe za tsy mila anareo tsony fa tsy le mpiandro no mitatatata miala le olona sana mividirika fotsiny voamasiny miala ho avy dia avy eo am'izay izy am'izay mihetsika fotsiny eo dia manaiky fotsiny izy am'le hoe zako io fa io ndray fa tonga le devoly i pastera etsehany etsehany dia ianao zany aninona fotsiny fa etsehany fotsiny eo vienao hoe fa manina raha manohatra zany ray pastera fa te hijangajanga ndray zany ray fa te hifoka sigara te anao an'izao ako maninona raha toerina efa enina tsotra zao hoe zany izy fa tokako hoe io afatado domine ndray pastera eto ambafaka fa nidomine ndray pastera dia zay zany anao latasy anao jesosy nidomine ndray ho nisy fa mba avoty fa zay zany tsisy atao dia ivavaka ao anao eo foana fa mba rehefa nanapa-kevitra tonga dia hoe za tsy miverina aminareo tsony izy no dia anao mihitsy manao hoe za tsy mila anareo tsony ry satana andro any dia manao divorce amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononao tsirairay mihitsy ny devoly satana ao anatin'le olona mangeja misy voagejany fanahy manambady ao amin'le baiboly katolika zao misy an'le hoe le vehivavy anankiray Sara ny anarany mipetrahan'ny Asmodée ny anarany ho an'zay efa nanana an'izany boky zany dia io zay lehilahy miaraka amin'io maty daholy nandevoziny le Asmodée le vehivavy dia mipetraka ao anatiny dia zay lehilahy miaraka aminy tonga dia atosika io vonono io daholo na sarahany atosika le devoly manao hoe tsy anylahy io fa anahy io dia tamin'le lehilahy anankiray Tobia zay io ny saika vadiny dia rehefa io am'izay ny anambady azy dia efa natao mariazy dia efa nanao fasana indray ny dadany sy maman'le vehivavy hoe ho alevina indray io zao rapitso jerena tsy maty ngarainy ndre ary to tsy maty be angana totory aingana le fasana aloha dia nytotorana jerena ka ry zareo tsy ny ray tsy nanao firaisana ry zareo anankiroa fa nivavaka aloha nandritry ny 3 andro dia ndroany anjely Rafael le devoly atao hoe Asmodée dia lasa dia zay ry zareo vao ny ray dikan'izany zany ny olona zany raha vao andevoziny devoly dia izy mihitsy ny te hitoetra ao anatin'le olona zay mariako fa samihafa ny exorcisme sy ny délivrance. Ny exorcisme dia fanalana fanahy ratsy amin'ny alalan'ny fanahy anankiray ambony supérieur noho izy fa ny atao hoe délivrance dia fanalana fanahy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Samy hafa ireo resaka anankiroa ireo ka délivrance le resantsika hoe tsy afaka io olona io ratsy tena manaiky mihitsy aloha hoe hisaraka amin'io fa maty foana zay lehilahy miaraka amin'io ary tena nafarana ny vehivavy hoe ianareo ry vehivavy na lehilahy raha vao miray amin'ny olona ianareo akoatra ny vadinareo talohan'ny fanambadiana ka tsy nyroany io devoly tao io dia io ihany dia ampy ampisaraka anareo foana ampiady mivady anareo foana satria ny ranonainan'ireo rehefa vao miaraka dia ao anaty eo dia na tsy be vokary ianao dia efa misy hery fifamindrana hery ny firaisana zay dia tsara afantaranareo an'izany mamindra hery le lehilahy miaraka amin'le vehivavy eo fa mindra hery izy anankiroa dia lasa manelo an'le vadiny foana ty lehilahy niaraka tamin'ny taloha ty dia alohan'ny fanambadiana tokony esana aloha io vehivavy io raha na iza niaraka taminao hery kely hery be tsy mipika Ianna koa ve raha lehilahy izy ra Joséphine ry Jacqueline sy ry ra Firmine ve rehetrarehetra
de afananina siko anarana mihitsy de amin'ny anaran'i Jesosy raha vehivavy izy raha lehilahy izany izavy raha Joséphine amin'ny anaran'i Jesosy tapatapahana mihitsy ny fantena fifandraisana amin'ny Joséphine miala ao anatiny ao fanahana raha de mongotana atao mihitsy le fanahy satria lasa misy mitoetra raha efa nyray ry zareo ny firaisana de voalazan'ny tompo fa konsevena tokana ho an'ny mpivady ihany izy ny olona nitsofina rano teo anaty an'Andriamanitra ihany no afaka miray fifamindrana aina mantsy ny fiarahany lahy sy ny vavy miray ka tsy azo atao ivelan'ny tokantrano fa ny olona miray ivelan'ny tokantrano de mampiditra devoly ry zareo le ranonaina tonga amin'le vehivavy na le lehilahy vadika devoly daholy ka lasa voan'ny kanserana ka olon-jaza voan'ny maretina prostate mizihatra be ny amin'ny malelahany vokatra le devoly fampiditra tao amin'ny zareo tao jere fampijangajanga rehetra amin'ny akabeany fa tsy hoe zay tratran'izany daholo ndraiky de nanao tany io fa matetika ny fiafarany fijangajangana de na aretina prostate be na aretin'ny tranonjaza sikoly zany anaty rehetrarehetra satria amin'le fiarahany lasy mivavy misy tsy hoe izy rehetra akory fa amin'ny akabeany zay ny afarany tsy maintsy misy farany daholo mantsy ny zavatra rehetra de tonga de roahana devoly de zay mahatonga ny rehefa bebany io vehivavy indray tsy atao mason'le vadiny atsao de vao mainka apia de fona Jesosy niaraka tamin'ny herim-piasery kely niaraka izy daholo ny lehilahy moa tsy sarotina tsy tezitra amin'izany ka izy ao anatiny any maheno kosa hoe le mpanampinay tato koa Jesosy sotra tsy hay malay le sotra topalasa am'izay ianao ty reko daholo reny de misy koa fabebana tsy mety na rehefa miteraka ady mba endry maninona hoe mba eny de iny mba secret anisy Jesosy hoe le zao raha tsy Jesosy miteny hoe tsy maintsy tenenao amin'ny vadinao de zay io voatenenina amin'le vadiny ka tsy maintsy le vonina lay fana zay nanambady azy tao anatiny tao ny toka de lasa misy trano toka ao anatin'le olona ao kalanoro toka de mitady ny fona izy nany amin'ny 100 metatra ary de mihetsika indray le kalanoro aiza le fihinana le sakafo fanoana de lasa izy mitady le toka de raha tsy miboboka izy de tonga de mitsetsa an'iny daholo am'izay le devoly ao anatiny de miaraka amin'iny izy zay vao mahazo aina le olona tsy amelany mihitsy olona io tairiny foana de diavindray raha filana indray le nahiditra tamin'le olona tamin'ny alalan'ny jery film ny eno horonan-tsary na sy rehetrarehetra tonga atao anatiny devoly janga vetaveta tsy manaiky le devoly raha tsy miaraka amin'ny vehivavy raha lehilahy olona io satria le devoly janga tsy mahazo aina raha tsy manao an'le zavatra tediaviny mazava aminareo hoe zany matoy izy zany ampidirinao aminao de ompianao izy zany atao inona hoe ataovy mafy hoe atao inona izy misy alika anankiroa le sy atao anatiko ato ho dadabe tamatsiny zafikely zany ve dadabe misy alika be anankiroa atao anatiko ato miady foana izy ireo isanandro zany de izy mimpandresy amin'izy anankiroa dadabe de tsy nakasary dadabe namaly hoe zay meko hanina le tsy mimpandresy zay ihany mimpandresy zay amenao hanina ihany no mpandresy inona ny haniny fijangajangana devoly fijangajangana inona ny haniny devoly toka inona ny haniny devoly tsigara de tsy mandresy rehefa tsy mianao io de maty Jesosy Kristy koa ary rehefa tsy mianao tenin'Andriamanitra de maty mamono ahy ianareo satria tsy mitombo ao anatinareo ny teniko misy an'izany ao anatin'ny baiboly ao ny sakafony Jesosy ao anatintsika de ny tenin'Andriamanitra saika mihinana tenin'Andriamanitra de milehibe tamin'ny voalohany hoe manasitrana sery Jesosy fa rehefa misakafo tenin'Andriamanitra hoe Goliata resiny de manomboka marala hoe haiko maresy mpamosavy koa Jesosy mijamba koa sany haiko manasitra de milehibe koa le Jesosy ao anatinao ao de arakaraka ny amananao azy mampalehibe azy ka iza zao ny ao anatinao zao de ameo azy ny mamaly Jesosy zay daholo ve ny ao anatintsika eo zao misy vanany zany hoe tonga zany de iza zay ny ao anatiny ao iza zay raha koto masika kely zay ao anatiny ao masika sakay kely rano mihitsy zany zay na radama voalohany be neo sa izy ranavalina mo sa izy le masika iny de faroy anaty zay toetranao ety avelany no le mitetra ao anatinao zay tediavinao foana inona ny tediavinao foana inona moa zany za isaka mety mitsamin'ny devoliny inona zany devolkanina devolin'inona hoe devolkanina za ngamba nitapahana devolkanina napakely satria tsisy hanina hoanina tsy le ao anatiny lasa tapahana fa arakarak' zay zavatra tediavinao isan'andro no mitoetra ao anatiny eo io foana de manao divorce amin'io ianao za tsy mila anareo tsony androany farany saraka aminareo ty ny entanareo de avoakanao daholo zay entany ao an-trano raikitra sa tsy raikitra
divorce amin'ny satana Lucifera Beelzebub. Trinité masina moray zanaka fany masina faneny zareo ndray satana Lucifera Beelzebub Trinité an zareo any zany. Vita zay divorce io de fandraisana sy fanekenan Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainana. Vita aloha zany divorce hoe za de misaraka aminao de voly de mandray Jesosy za mandray anao tombo sy mpamonjy ny fiainako. Satria mantsy tsy afaka manohatra de voly ny olona raha tsy efa manana ny Jesosy. Maneke tsy marina ny teny hoe Jesosy de tsy miara-miasa amin'ny olona na tsy miditra anatin'ny olona raha tsy efa afaka izy. Ka inona raha moa ny teny hoe raha ny zanaka manafaka iandrinao afaka ve izy vao ao aminao, fa ianao le voafatoky mihitsy raha mangetaeta de afaka miditra ao aminao Jesosy. Tsy marina ny filazana hoe raha tsy afaka ianao tsy miditra ao aminao Jesosy, afaka miasa ao aminao izy, mandray anazy ianao ho tombo sy mamonjy aloha, fa rehefa avy eo amin'izay ianao manohatra miaraka aminy andreo fanahy ratsy reo. Tsara ny ahafantarantsika an'izany rehetrarehetra zany. Vita zay de ny asa mpanafahana rehefa mandray an Jesosy tombo sy mpamonjy ny fiainana de ny asa fanapahana ny délivrance, ny fandroana devoly, roana de ny fanapahana oziny tsy maintsy atao satria miteraka oziny ho amin'ny taranaka faramandimby reny de vita zay de manontany an Jesosy makateny hoe voavela ve ty olo ty sa mbola misy mamaritra azy, de zay teny omeny Jesosy eo amin'izay no valiny vita amin'ny famelan-kelo ka raha hoy Jesosy hoe mamela azy de zay vao ametrahana fany masina le olona. Any zany etapy farany vao mametraka ny fany masina amin'izay. Ka ny fany masina sy ny manda zay apetraka amin'le olona de arakaraka ny toetra zay nananany ratsy teo aloha no anisan'ny fanahy apetraka ao aminy. Raha nahihatra be le olona tamin'ny voalohany, mahihatra tsy mety mamoaka izay ny toetra ratsiny, de nitapahanao ny oziny ny fahirana, droanao ny devoly mafahatrana sy ny fahirana, de ametranao fanahy masiny malalatanana sy ny fanahy masiny tia mizara sy ny fitiavana izy. Aza dino fa ny tena toetry ny olona hoy Jesosy fa tsy izay namorony zany, de io toetra ratsy hitanao eny amin'io mifanohatra amin'io mihitsy ny tokony ho toetra ny olona io tsara, fa tsy nampiasainy le izy de nangalariny devoly. Io olona hitanao be vava be piady etsena atinay hitate wa io raha ny tena marina de tokony olona mpitoro ny filazany tsara be tsisy ohatran'izany. Za tamin'izaho mbola tsy tao amin'i Jesosy de tarika grevy tao alarobia ny asako, sangana andao jereo fa misy sariny zany any manana an'izany LTI alarobia, sariko eo ambony vato manao hoe andao ndao zala tsy manaiky azany tsika, tonga de mivory daholo mpiaritra ty to de zany mitarika eo aloha amin'izay avy eo avelako andeha amin'izay zala andao ry zala aprisiako makany aloha za makany arina amin'izay izany mifaty aloha anisany eo fandana aloha mialo lalana zay ngany devoly papriska izy fa izy amin'izay alefany ianao de sakanana amin'ny fiara sy nrehetrarehetra manao belo teny amin'ny arabe tamin'ny andro nanongana ny Andriamato dideratsiraka tamin'izany, de ny tena ny aloha mitarika amin'izany de zay roa mihitsy moa tamin'izany latsaka avany ny lacrymogène de zay roa mihitsy mindray mandaka an'le lacrymogène hoe lasa antony taty arina vao nandiniky endry Jesosy fa mba tsy grenade ny natsipony tamin'izany hoe iny tonga de tonga de tsy hita niaraka teo mbola nylainy kay taty arina de mbola niaritra ihany Jesosy tamin'ny fahadalako. Tena mindra zany ingeny mampatoka hoe Jesosy tena hitory zay maximum fa zany efa olona efa tokony tsy velona tsony raha ny toetra ratsy zay nananany, de zay no mahatonga ny hoe le toetra ratsy nanananao iny de iny zany ny tokony toetra tsara mifanohatra amin'iny mihitsy ianao. Raha ny tena izy olona masika be hitanao io tena olona farak'izay tsara fanahy io, fa tsy niambina izy de nidirany devoly de lasa nampiasainy devoly izy de lasa io masika be hitanao io. Fantaro amin'izay zany zao tokony ho fantatrareo ny toetranareo. Raha efa tsy masika tsy moa ianao fa tsara fanahy de efa zay zany le tena izy zay azonao, fa tsy hoe sao de mifanohatra n'ity tsara fanahy ty koa ary zany ny tena maro. Fa zay toetra ratsy be an'le olona de tokony mifanohatra fara vao tsy miambina izy de satana no mampiasa azy mazava aminareo ve zay. Fa matoa anao zany efa niova tsara de efa olona vaovao amin'ny Kristy anao zay, de fanahy masina apetraka amin'ny olona zany Jesosy ty olo ty zany mety tena tsy tia va tena de fanahy masina fitiavana avy aminao irotsaka amin'ny fahirezana. Fanahy masina mantsy atao amin'ny saina ny tena miasa, zany ny tena miasa fanoloran-tsaina, fahazavan-tsaina, faherezana aiza daholo zany ao amin'ny saina ato daholo zany ny tena miasa. Fa Jesosy Kristy ato amin'ny fo no mipetraka ao amin'ny fo zay le anaka atolory any fonareo mpanolo-tsaina zany Andriamanitra, de amianao an'izay fanahy masina fanoloran-tsaina mba tsy ady rery izy fa izy mpanolo-tsaina. Farany vita zay rehetrarehetra zay
de mangataka manda de lasa olom-baovao izy a fenony fanay masina vita zay a de ampianarina izy de alasa am'izay izy avy eo mitorony filazantsara fantanina aiza ho aiza am'ireo stazy ireo zany zao ianao le eo am'le vao anomboka mandre tenin'Andriamanitra ve de vao hibebaka mihitsy sa efa mba mibebaka ihany fa nisy ambo mbola sy afaka de androany zany fotoana mbola afahana manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany fa ny tompony efa nyteny fa raha ny zanaka manafaka de ho afaka tokoa ianareo le fibebahana sy divorce ihany ny tena atao matanjaka be ao anaty tena hoe za Jesosy ampy zay manomboka androany ao anaty tsara hoe ampy isa roa telo ampy io ange tena atao reny mihitsy tena hoe ampy zay amin'ny anaran'i Jesosy de samia manatanteraka an'izay rehetrarehetra zay aloha ngamba aloha ny lerandroany satria amin'ny efatra sasany zao a amin'ny dimitsika tokony efa hiakatra any ambony mantsy jery fiderana fa ametraka fantaniana ianareo vavaka vetivetika alohantsika aloha de ametraka ianareo sotra betsaka Jesosy de ifonana aminao raha ohatrany mihazakazaka be ilay fitoritena fampianarana avy aminao satria foy kely ny fotoana de tsy azo ivalaparana Jesosy a miangatahako aoka mifanamasinao hiasa ao anatiny tsiraray avy anazava ny sainay raha misy ny tsy mazava taminay mihitsy a de ianao anazava zany na de hatrany ampandriny etreny an-dalana rehetrarehetra eny ary amariny ny teninao Jesosy hoe rany zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo ametraka fanontaniana izy ireo miangataka izay miangavy a aoka ianao ny amaly ny fanontaniana mampangetaeta azy ireo mba ho voninahitr'Andriamanitra raintsika izany saotra Jesosy de rainy mandrakizay ny anarano masina amen fanontaniana avy hatrany ary aza misalasala mihitsy taovotry nefa mifakahita foantsika de apetra hoe inona ny fanontaniana tao anatin'izay lalana rehetrarehetra ny tany sainy zay a vita zay de araka androaka de volo miaraka andre mandetsika de avy eo atsofina rano ianareo voaka atsangano tany raha misy fanontaniana tsy mbola mody akory fa mbola antantsika mazava ve raha ny tsisy fanontaniana ve to de nazava daholy ohatra ay safady kely a misy name voady anankiroa reto a ny anaran'i Jesosy a misaotra anao a Jesosy araka ny teninao a ao amin'ny Salamo 103:1 a manao hoe misaorany Jehovah ry fanahiko mialatsiny Jesosy ifa izay vao afaka nanomeny ampahafolo-karena misaotra Jesosy a iny misy vola 10,000 ariary a anaovana ny asanao a raisy fa vokatry ny fo misaotra Jesosy voninahitra ane ho anao reriany Jesosy malalako misaotra betsaka Jesosy ny namezanao ny fitahiana ny arabolanay a koa iny Jesosy ny ampahafolony ho an'ny mpanomponao a zay manao zao fotoana izao a anoanana azy ireo vola 50,000 francs 10,000 ariary a misaotra betsaka Jesosy mangatabavaka tompoko mba ho afaka amin'ny toka ny fitenenan-dratsy ny sigara ny vadiko ilay mpanompo tsy mahasoa ihany a vola 10,000 ariary anala mahitsy tanàna misaotra tompoko sotra ny Jesosy sikany amin'izany asika tehaka ho an'i Jesosy foana aloha zany rehetrarehetra zany ao amin'ny Joba 20:12 aloha le mahakasika ny paraky teo a Joba 20:12 hoe na de mamy ao ambavany aza ny ratsy ka feny ao ambany lelany tsy tsitsinika tsy fony zay aloha tsara raisinareo zay a le sigara Joba ihany koa zay hoe kilalao anafony eny amin'ny vavorony fa mitady azy moa fa any amo ny baiboly ray mbola tena namboarina aiza moa zay ry mpiandry aiza moa le sigara Joba 41 Joba 41:11 Joba 41:11 le rongony sy sigara tsara mba raisinanao daholo mantsy zany le lafo no mivoaka amin'ny vavany kilalao anafo no miparika avy aminy ny vavorony de voana setroka tahaka ny avy amin'ny volany mangotraka na amin'ny fahanandrahoana ny fofonay ny mampirehitra arina ary misy le lafo mivoaka amin'ny avy amin'ny vavany zay a le makasika an'ilay sigara de raisinareo to mihitsy reny a mba hoentina andresena lahatra ny mpieno rehetrarehetra sy ny vahoaka rehetrarehetra tsisy fanontaniana avy aminareo ve fa hiaraka androaka de volontsika de amarana an'izao fotoana zao hono a tena mazava amintsika ve aloha le fampianarana mazava ve tompoko de mety aminareo sa manahoany eny akana tsy mety koa ary atao akory fa zay ny afatry ny tompo zay a de tsy maintsy ampitaina satria tsy mety amin'ny olona ihany no atao fa zay mety amin'ny Jesosy sao ary a iary vavaka tsika rehefa aveo de anao divorce hatrany aza teo efa nanao zay tamin'ny pasteur tamin'ny pasika fa tsarora mbola misy zavatra namatra anao iza hoe no nitondra rano nisy nitondra ve
vitsivitsy adino ny teny tamin'iny tamin'ny fanentanana fa tsy maninona anao fotoana anankiray amin'izay mampety azy indray tsika na amin'ny herintaona ary tsy olana dia mitondra rano daholo amin'izay fotoana andray dia misy asa fao be tonga dia atao anafantanjona mantsy dia hoe avy mianana tsika dia mba misy tonga dia vokatra azo raisiny olo indrozy tsika raha tsy diso any teto hoe fantelony nareo ve aloha mba mahita vokatra ihany azakany an-tanana zay mba mahita vokatra amin'ilay fampianarana atao eto ataovy ambony tsara hoe jerena mahafinaritra asitehaka ho an'i Jesosy kosa aloha zany mariny zay iza hoe mba hijoro vavolombelona hoe atao fo kely tsy tantarena hoe za tao an-trano dia nakasiny dia avena tsaka dia nameny rano dia tao amin'ny rano dia fa tonga dia za olona ohatr' zao dia natao an'izao dia zao dia vokatra dia sitranahana hoe niova amin'ny fiainako dia mba mijoro izy ina moa ny anton'ilay fijoroana mba hampaheriny sasany tsako hoe olona roa ihany aloha zany angatantsika eny androany mba sahi hoe mijoro maketo hoe tamin'ny eny fampianarana zay na tamin'ny teny ny dada na pasteur na anaty teniny koa ary le anarale olona fa hoe le fampianarana resy lahatra dia zao niova tamin'ny fiainana raha tsisy fiovana mantsy ny fiainan'ny olona dia ohatra ny tsisy dikany akory lahy fampianarana tanjona dia hoe fampianarana mpaka amin'ny isa-tokantrano mihitsy ilay ataontsika tena misy vokany ao amin'ny tokantrano zay misy anao mihitsy ilay asa zay tanterahana fampianarana zay atao tsy natao an'le hoe tsy mipilipilitra dia mitory-teny ela be fa tonga dia hoe natao mpaka hahafahanao miaina eny adimy fotsiny hoe alaina le rano rehefa avy amasinina dia ho an'le tia ala sigara atao kararaka aloha efa averina kely zay raha ho an'le tia afaka sigara stoka aorianany divorce aorianan'le fandorana ny zavatra rehetra dia alainy ny rano raha izy rery dia atao kararaka raha ato le devoly sady mandroka miala aminaran'Jesosy any am-poany dia arorana le devoly ao anaty vava ao zany no roana dia mety impolo ianao manao an'izay ny zavatra mety hitsanga rehefa anomboka ivoaka le devoly dia manao kararaka ianao dia manao tamika an'izany ianao dia aza taity fa misy zavatra ivoaka amin'izay ao dia manao indray ianao dia misy taona ary vao mitehaka fotsiny eo ny rahan'i Jesosy iny dia mandoa le olona ho an'ny tena mpisoro toka be mihitsy fa tena afaka io raha vao manao an'izay mihitsy ianao 2 andro 3 andro dia mahaloloy be amin'izay ianao oriana zay reo vao mahemy fofo toka na fofo tsigara andramo ange manina tsara andramo dia vita le kararaka dia misy koa sotrona misy sotrona mihitsy grok dia sotrona iny le any anaty iny dia angatana hoe Jesosy amotika ny trano toka rehefa mamotika azy dia aza manalalala le devoly kelikely reny tsony fa tonga dia hoe ny tranony ministerany reo mihitsy ngotana ny trano devoly araka ny teny amin'ny Jeremia hoe meko fahefana anongotra anjera androdana dia hoe ny trano devoly arodako ao anatiko mihitsy miala dia raha misy namana maika tsara manampy raha fa tsisy moa fa hainao rery fa raha mpiandro koa zany tonga dia arodany rehefa tena manam-pahamasina no mpiandrio fa vao ny tana manotro fotsiny dia mioko miala mianaran'ny Jesosy dia mianaran'ny Jesosy tonga dia matao to devoly to voaka avany to dia mahay mitoka be olona io mahay misigara be dia izay no mahatonga izy hoe efa hamasina ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra koa ilaina fa na hainao rery ihany koa raha ozy ianao hoe tena tsy mahita mpiandry tonga dia ao amin'ny doso tonga dia ao aloha mety elaela kely aloha teneny azakaka nareo raika izy ato aloha dady aloha iady amin'ny devoly kely ato vetivetika aloha dia efa ao anao dia efa dia zoboanao aminaran'ny Jesosy ny trano toka ato Jesosy ato amin'ny kibo ato eo moa ny tena trano toka eo hoe ato ny trano devoly toka sigara ampy zay devoly dia maloloy amin'izay dia tia andoha dia iny le mandoha iny tena atao zay ampivoaka n'iny aingana satria mivoaka miaraka amin'iny matetika lay devoly na mandrezatra dia mandrezatra dia izy mandrezatra iny lalana ray nidirany fa lalana fito no ivoany zay matoka hoe fanalavira fa nyanary tsy any mivava ihany fa any ambany koa mamoaka daholy dia nanjary lasa tsy azo iainana ao amin'ny toerana misy anao fa ianao zany mila mijery hoe toerana mba mangingina dia mandroky ianao any amin'ny kibo dia le marary fo eto amin'ny fony eto palpitation eto Jesosy devoly malahelo dia misy taona tetomany dia misy taona manindrona be any amin'ny lamosiny io tonga dia any dia zana-tsipika ny satana miala naran'ny Jesosy amin'ny foko eo Jesosy ato amin'ity foko ity dia mandrezatra amin'izay izy dia eo izy manao an'izay izy dia mivoaka tsikelikely io devoly eo maivana amin'izay fony io raikitra sa tsy raikitra aloha izay fotsiny nataontsika anatin'ny fiefakadiny tsy vita nareo anatin'izay zay natao anganary tsangana zay mba nahita aloha roa ihany eo fa tsy tsangana amin'izay fa mpiandry nitsangana tsisy ahitsangana ao aloha zay mba nahita soa inona le soa nahitanareo hoe zay nahita soa dia mba asio fijorona vavy-mielona kosa eto hoe zay zao mba nysoa hitanao nefa ary mandeha lerika tsika izany anankiroa
amitsika tehak'izy izy anankiray saitsolo nisy iraka andre mandeha nanatrika fanasana tantara tena nisy manasatsika hivavaka am'izao sakafo zao fa atoandro ny andro sa tam'izay fanasana fampakaram-bady sisy nitrangana tena nisy zany iraka tato amitsika trangana vany lehilahy lehibe anankiray alao anaovako azy vavakytsika re andrenam-polomerina zay nilaza hoe ny ranomasina ny valam-pariako anany vary any anao radama anisan'ny nipohirany malagasy any anareo re razako hoe amasiny daholo reto sakafo reto ao anay tsirary avy amen tantara tena nisy zany any andafo zao le iraka amitsika amtena vita onny amenna fa ampijery am'izay le iraka hinana sa tsinana satria nangatana tamin'inona tamin'ny razana de eo zao mifanahy enao tsy te hitsangana azo satana rehefa tsy hitsanganareo alao hitsangananay izy mimpanompo samby sy ny dada rabe rehetrarehetra ka sahy tsangana tsy le mitsangana ndray iny komba mizesitra tsy mizesitra fa tena fijoroana ho an'ny jesosy sasatsa ao joroa mba ataovy mafy moa le say sasatsa vavaka isika tompoko voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo Jesosy eo sotranao zay satria mbola tsy navelanao Jesosy ho ringana tao anatin'ny segondrana ny minitra fa mbola notahinao ka novelominao ry tompo tsara indrindro tia mimpanomponao ilaza zay nataonao tamiko Jesosy tompoko sy Andriamanitra ianao ary tompony fanahiko koa tompony haiko misaotra Jesosy amen ny joroko vavolombelona ry havana raha tamin'ny zao fampianarana azomahazao zany de tamin'ny tapabolana androany tamin'ny 22 zany 22 mars teto tsy afaka de tamin'ny fampianarana faharoa tamin'ny 22 zany de tonga teto de natao ny fampianarana ary rehefa natao ny fampianarana de nisy zany fa le fandroana de olo roe daholo samy mandrokany anazy marina zany tsisy mahalala ny ao anatinao ao ary tsisy koa mahita zay nataonao fa ianao ihany ny mahalala fa raha olona ny asainao manao hoe roe devoly misy mahamenatra tsy hiteny fa za ihany no mahalala azy fa tena noroako tokoa fa no ny alina ny andro ry havako natory de dada moa teto tamin'izay de ozy dada samy ozy izy mangataka amin'i Jesosy hoe inona Jesosy no mbola mampalahelo anao amiko inona ny fahotako inona ny eloko marina tokoa le izy fa nivavaka ny alina de natory eno Jesosy ianao no mahalala ny eloko fa raha mbola misy eloko tsy ny bebahako taminao ampafantaro natory tonga tokoa ny alina nisy olona mitondra boky le endriky le olona bikabika nohatra amin'ny pastera zao za mipetraka zany mipetraka ola miseza ohatran' zao de ohatrany hoe maizimaizina le trano de tonga izy avany de sokafany le boky de ozy izy hoe ianao misy fanahy tsy mahatatera-javatra ianao zay fanahy tsy mahatateraka zavatra zay olo zany ny ato anatiko de za koa tsy namaly fa tonga de nanao hoe ay misy zany taitra ako tonga de taitra de Jesosy eo misaotra anao de nandohalika ny vavaka noroako amin'izay zao de volony tsy mahatatera-javatra zao zay zany le fanahy tsy mahatatera-javatra fa noroako le izy noroako io amin'ny 12 alina jery lera amin'ny 12 alina zao satria za zany manao fotoana amin'i Jesosy hoe zaho a Jesosy fo azy amin'ny 12 alina isotranao na isotranao fotsiny raha ho a Jesosy fo azy de paikany tamin'io io ny nahitany foazako zany hoe ay misy an'izany fanahy zany koa fa noroako le izy noroako tsy nijanona mihitsy fa noroako daholo na inona de voly tao tadidiko zany tonga tao anatin'ny saiko de noroako niala tamin'ny tenako zavatra tsapako ry havana tena maivamaivana tokoa ary misy fahazavana mihitsy misy fahazavana mihitsy ao anatin'ny sainao hatrany amin'ny fonao ny tenanao rehetra zany tsaroanao hoe misy zavatra niala
Ary io zavatra io dia tena tsapako fa niasa teo amin'ny fiainanay ao an-tanàna mihitsy le izy. Fa jereko zany ny orinasa le mipetraka amin'ilay zanako aho zany zanatra vavoko, dia ny orinasanay zany jerena le izy ohatrany hoe ny katsokatso zany. Fa tena noroahany io zavatra tsy matanterajavatra io, fa io zany miasatra any amin'ny fivelomanao rehetrarehetra any le izy dia tsapako hoe tonga foana ny asa, misy foana ny asa, misy foana ny asa. Fa misy orinasa efa tena tsy misy tsony le izy efa tsipozipozy ny asa. Sotranao ao Andriamanitra fa mbola tsy navelanao zahay ivava takiky teto, na ho andro fotsy, na ho mosarena, na ho afa-baraka koa akorain'ny jentilisa. Fa mbola tao ianao Jesosy namindra fo ary nanome izany fampianarana rehetrarehetra izany. Dia zavatra tsapo farany misy zanako anankiray zany, zanatra vavoko ihany niara miray trano zay, fa masika be izy io. Za tsy masika amin'ny mihitsiny, tsy tezitra amin'ny mihitsiny fa mivavaka ho azy. Tsy ahitanao mihitsy io na dia fa ataonao fanatsy tsara hatramin'ny arahanay mipetraka, hatramin'ny ahafantarako azy fa zavatra navariana ary ry Jesosy io, fa nisy fanahy masina ny latsaka. Atao mariazy amin'ny sabotsy ny zanany rapitso zany, atao mariazy rapitso ny zanany. Dia ozy izy tamiko, ty ozy izy ty misy voly ty tany ianao mividy akanjo. Faly zany satria mbola tsy nahita an'izany tamin'ireo mihitsy na dia ariary aza mba hoe ataoko fanafitra ty, tsy nahita mihitsy izy. Tsy finoana eto amintsika izy fa efitsika emina izy. Fa rehefa misy zavatra atao dia miantso azy hoe andao hivavaka ary amin'ilay ananay ary. Nefa rehefa miantso azy hoe andaotsika hiara-iasa amin'ity tanàna ity, rehefa ilay misy latsakaliny reny atao velozy izy. Sotra Jesosy fa tsy mety anao izy, tsy mety miara-miasa. Fa io ny zavatra nahagaga tamin'ny fakomaly izay fotoana izay hoe tia vola tana mividy akanjo ozy izy fa ho anao ozy izy fa entina amin'ny sabotsy eno atoko. Tena misaotra ny Jesosy aho fa izay tompoko ny zavatra ijoroako vavolombelona teto. Fa misy tokoa io fanahy tsy mahatanterajavatra io, be tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao roa io andehany, fa tsisy ilanana eo amin'ny fiainantsika fa mandrava zavatra zany. Saotra Jesosy. Ny joroako vavolombelona zany dia le hoe fisotroana raha an' Jesosy teto dia namasinina le rano, namasinina zany le rano dia lasa tena hoe menamena mihitsy zany. Dia iny ny sotroina dia sitrana narary zany tonga dia sitrana tamin'iny fotoana iny. Dia tamin'ny latsinainy herinandro masana zany dia ozy izy pastera hoe mangatanareo hoe ho avy any aminareo Jesosy. Dia tamin'ny fito sasany zany vao tonga tany an-trano dia nangataka mihitsy dia mivavaka zany hoe reraka zany ho Jesosy fa tongavy ianao ato an-trano, tongavy ianao ato an-trano te iona aminao dia tonga ny tany valo. Dia nisy niditra zany tao an-trano dia gaga hoe izy ary zany miditra zany manapoapoaka zavatra be dia be. Dia nono avy eo izy hoe Jesosy ianao hoe zany tonga sahady ve hoa ianao. Dia ozy hoe Andriamanitra tena ianao zany fa iza ny anapoapoaka zavatra ao an-trano eo. Dia lasa zany fona aho Jesosy fa ianao nangataka hoe tsy mahavavaka fa hoe tsy mahavavaka ako fa hoe mitady anao androany. Dia noho efa avy eo dia mifona tena hoe mifona zany. Dia kelikely iny dia nampahafantarana ny zavatra zany noho efa avy eo. Dia kelikely iny zany dia Jesosy tsy ohatrany tsisy alim-pitahina izy zany. Fa aiza le alim-pitahina tsy mandeha amin'ny radio. Dia avy eo nisy ronjom-bavaka zany tamin'ny fotoana iny. Dia avy eo nisy nampahafantarany anazy, nisy zavatra nampahafantarany anazy. Dia
nampahafantariny anazy zany de aveo ozy izy hoe zany ny zavatra tsy mety ataonao ozy izy de zany ny zavatra tsy mety ataonao ozy izy zay misy feo zany manonteny anao hoe zany ny zavatra tsy mety ataonao de nefa aveo zany mifona de noho ny maraina de ohatrany lasa maivamaivana mihitsiny zany de voninahitra Andriamanitra rery ihany. Sotra tompoko tsara be zany fa manatensika betsaka ny olona nizoron'i Jesosy sy niasan'i Jesosy tamin'ny fiainany de mino koa tsika fa aorinany androany de samy hita voninahitra ny tompo dahotsika tsiraray avy araka ny teny fa zay mitady ny mahita sangana avy hatranytsika tonga de anao divorce androaka devoly fa ampy zay ny fotoan'ny vavaka tsika rehetra mitsangana ka miasa retanora ran'Andriamanitra izano soa tsoka miova sao ianao manenina sao noa ro fivalozana ori tanora zano mety miova tiana ori vahoakare azany akaikinao ianona fa samia miantoraka am Jesosy mifona na de fotoana fo ihany ary sotra betsaka Jesosy ny amin'ny fampianaranao tena resy lahatra zay Jesosy ny am'ireny oronan-tsary be de be tazany masonay teo reny tao Jesosy ny voafaritry ny sigara ny rongony ary androany voafantatray fa misy heviny daholo ka ireny toka paraky sigara reny androany voafantatray fa ny zavatra nafafinay tsy maintsy jinjainay ny fahotana ratsy zay nataonay afo be ny hafaran'izany Jesosy ary zany indrindra ny mampatahotra anay mahatonga anay miantoraka eo anatrihanao zay ny matotongeto milanao zay reraka amin'ny fiainanay Jesosy ary raha tafasaraka aminao zay tsy mahefa nininona Jesosy de zany ray ny antoranay mbola ifonanay eto anatrihanao ny amin'ny otamana andevo rehetrarehetra zay namaritra anay ny fahasiahana fahatezerana fahakizitinana ao ny sigara ny toka ny paraky ataonay retany rendanitra mihitsy eto androany fa reny Jesosy androany farananay androany zay toetra ratsy na fahazarany ratsy na zavatra natao ihany koa ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tsy misangisangy anay ny elo ary ny afo be Jesosy tena vonina iandry zay rehetrarehetra misafidy no hoany aminy androany zay miara-manapa-kevitra eto amin'ity androany ity eto ianao mino an'izany Jesosy mino an'izany reto olo reto fa ianao ny teto ianao ny nametraka ny teny tao am-bava ianao ihany koa nampianatra ny zavatra rehetra tsy fantatray na alala zavatra maro zay tonga teto androany tsy misy zava-miafina aminay mahakasika andreny satria ianao nampafantatra an'izany ka de ifonana aminao mihitsy ny safidy ratsy zay nataonay ifonana aminao raha hoe zay kristianina tsy samy joro ane zay Jesosy zay manao ndray ny enjehanay ny manao ndray ny enjehanay raha misy olona tahiny manan-karena lazainy efa devoly misy satana zay mihitsy Jesosy ny tsy mety ho ambinina ndraindray manana toe-tsaina mialina manana toe-tsaina miavona manana toe-tsaina tsy tia ory avamanana zany zay amin'ny fiainana tena marina ane zany Jesosy ny malagasy ory avamanana ny kristianina variana amin'ny fanenjika fotsiny ato am-piangonana ato fanaratsy fotsiny ato zany sisany ataonay raharaha any ka tsisy mandeha ny asanao zay Jesosy faly be satana mahita anay miady lava tena faly satana mahita anay miteny zavatra tsy araka ny sitraponao de misy malahelo misy tafitohana noho ny amin'ny teny aloko ny vavanay misy tafitohana noho ny amin'ny fihetsika zay ataonay isy aminay koa mieritreritra ny tena no fifoazana de mitsaratsara ny hafa teny episoritoka misy devoly any devoly reny tsara sahady zay nefa ianao raha ny teny tsy hoavy mbola hitsara ianao mbola hananatra anitsy zany ange Jesosy nitoetra anay de ifonanay eto anatrihanao ny tsy finoana hita amin'ny masonay teo
fa reo devoly satana manao zay ho afaka mihitsy, ny mpanompo mibala, ny mpanompo ny ala, re mpanompo rehetrarehetra na bodista rehetrarehetra samy manao zay ho afaka manompo ny Andriamanina. Zao rehefa kelikely Madagasikara dia ho lasa firenena silamo, firenena musulman koa zay rehefa kelikely raha tsy mizao dia efa joro tena mivavaka eo anatrihanao. Mahantra ne Madagasikara tena mahantra, ny rano tsy misy, ny jiro tsy misy, zany rehetrarehetra zany mariky ny fiavianao avokoa. Fantatray Jesosy fa te hanovana ianao. Niza olona hitondra anay amin'ny firenena tsy any ny tena olana, fa zay fifoazana tsy mety mijoro zany ny tena olana. Tsy samy joro amin'ny fahamarinana, tsy samy joro amin'ny tena marina Jesosy dia zany mahatonga ny firenena malagasy mahantra. Ka ndreto zay androany tena resy lahatra, tena resy lahatra hoe ampy zay Jesosy tena ampy zay. Anao ohatran'le raha matoto eo mihitsy hoe roanay reo devoly reo, devoly tsy fahatanterahndreo, fa manozao aloha anao divorce zay Jesosy anao divorce. Samy am'izay manao divorce amin'ny toetra zay namatra azy sy ny zigara amin'ny anaran'i Jesosy am'izay za manao divorce eto androany. Ry kalanoro teneny hoe kalanoro vaziba ataovy mafy mihitsy oreny tsy mila anareo tsiny antoka sigara baraka saraka teneny mitsy misaraka tsy mila hoe tsy mila anareo tsony tsy mila tsony Pakistina devoly vaziliba, devoly satana Lucifera saraka ry Lucifera saraka ry Lucifera. Tsy mila anareo tsory Beelzebova, tsy mila anareo zay ry pacte satanikara saraka. Ataovy mafy mihitsy ny fisarahanao misaraka hoe tsy mila anareo misaraka aloha misaraka amin'ny sigara na godoloka na gauloise na mely amin'ny saraka amin'izany zay toka rehetrarehetra devoly toka misaraka tsika androany, misaraka amin'ny anaran'i Jesosy tena misaraka androany tsika manao divorce ampy zay tena mihitsy ampy zay ampy zay mifahantrana, ampy zay mifahantrana, ampy zay ry satana mifanahy mangetsa, ampy anay zay ry mifanahy mangetsa rehetrarehetra, ampy zay ry kalanoro zay tsy bavaka amin'ny mahatsony, ampy zay ry devoly satana, ampy zay ny fahantrana, ampy zay ny fahalainana, ampy zay reto manangantanana eto aminao Jesosy eto navaozana mihitsy fanekely manaiky anao zay manaiky ampy zay atsangano ny tananareo aloha dia maneke an Jesosy manaiky anao zay ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Teneno ny anaranao feno zara ianaraina manaiky anao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Za Jesosy azara manaiky an Jesosy Kristy velona sy manjakava Nazareta ho tomboky sy mpamonjy ny fiainako. Iverina aminao Jesosy teneno iverina aminao Jesosy mamindraha fo amiko Jesosy mamindraha fo amiko hatrany ianao. Aza vela ho very reraka neny fiainanay reraka mahandry zay Jesosy tia raiso ampelantananao raiso anao mandrakizay raiso fa hanompo anao Jesosy anao ny asanao mandrakizay reo fa mianjaanja amin'izay ny devoly satana roatsika amin'izay reo devoly satana reo na ny devoly mifahantrana ny tsatoka tsy mipaka le nitenenleneny teo tsy mipaka tsatoka rehetrarehetra amin'ny devoly reo razana ny tontonona rehetrarehetra eo roatsika daholo ny asan'ny devoly satana rehetrarehetra manomboka any amin'ny Lucifera ho atsangatsika ny tanantsika kavanana tia ny tananay diovy aloha ny tananao teo voatra zao miala amin'ny aran'i Jesosy roay amin'ny tananao miala hoe miala amin'ny tanako ny reo tanana roay miala any amin'ny tanako any fandika miala any amin'ny tanako any zany miala any amin'ny tanana ihany zany miala any amin'ny tanany zany sora Jesosy sotra atsangano ny tananareo angatao Jesosy ataovy tonga solon-tananao ty tanako ty teneny Jesosy ataovy tonga solon-tananao ty tanako ty Jesosy ataovy tonga solon-tana masinao le diakapoka taminao ty ambony azo fijaliana mba ho masiny ty tanako ty Jesosy ka zay faritra metrahany ny tanana dia mba ho potika sy mongomongo rava Jesosy mba ianao mitsiara iazamiko daotsika motika ny devoly mamatitra anay be dia be devoly mamatitra amin'ny malagasy rehetrarehetra Jesosy iara iazitsika androany tsy maintsy miseho voninahitra hoe eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako no amaliko anareo sy hitahiko anareo rehetra zay arahika aloka ny devoly amin'ny tenanay zay faritra mararina zay amin'ny toerana androany devoly araka ny tena hoe zay mino ny asa ataoko ny ataoko roanay tanteraka mihitsy zany tsy avelana toetra ny fiainanay amin'ny anara Jesosy avy Nazareta amin'izay afany
roay. Any amin'ny maso rehetrarehetra, any amin'ny vavanareo any amin'ny sofina any zakala roay oatra mandroaka alika mihitsy miala hoe iola ny fiainako amin'izay rehefa antrana dia volo mampahantra Jesosy miala any amin'ny fo rehetrarehetra any amin'ny fo any amin'ny kibo rehetrarehetra any voakanina andreo fandika voakanina rehetrarehetra anaty kibo any roay mihitsy roay miala hoe levina miala anaran'i Jesosy levina hoe levina anaty kibo any zany levina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny kibo any zany mahita teraka voakanina anaty kibo any anaty kibo voakanina ny lafika rehetrarehetra any miala anaty kibo any dia volo manandevo roay le dia volo manandevo miala ny tsatoka rehetrarehetra hoe dia volo tsatoka roay dia volo mpamosavy roay dia volo mpamosavy miala amin'ny fiainako hoe dia volo mpamosavy miala alefa tory ny kalan'olo tory amin'izay ny kalan'olo rehefa mirehitra io may amin'izay hoe may kalan'olo lahy may zazavavidrano may rakoto maditra kely malaza may ralay tsy vongo may daholo amin'izay levina miala aminaran'i Jesosy ahitsana any amin'ny tongotra hoe miala hoe ahitsana manitsana alefa ahitsana miala hoe alefa ahitsana tongotrareo ny rodi fandika rehetrarehetra miala ahitsana miala hoe tsy manaraka namotsony hoe tsy manaraka motsony amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fiainako ray manontolo leviny zany amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny olo rehetrarehetra ny may apetrao ambolohanao ny tananao eo ambolohanao dia tory tavy amin'ny anaran'i Jesosy may lefa isaroa tena anaran'i Jesosy may ny kalan'olo anatiko any may ny fahantrana levina may amin'izay ny fisalibonana rehatra anatiko any may io fa may rehefa may amin'izay levina teny mihitsy hoe levina anaran'i Jesosy levina may zany anaty maso any amin'ny vava sy ny rehetrarehetra any levina zany sora Jesosy zao zay samy mitodika any amin'ny tokantranona ihany any le misy tsy mipaka blocage dia volo mpamosavy rehetrarehetra zao samy androka dia voly any amin'ny tranontsika rehetrarehetra na aiza misy hoe any amin'ny fitsarana dia any raha misy manana dia amin'ny fitsarana raha any amin'ny tokantrano bloqué dia any samy ara mitodika any amin'ny tokantrano misy azy any dia volo mibekorotana any amin'ny bekorotana eno tsara bekorotana bekorongo tsatoka rehetrarehetra ny asan'ny mpamosavy ny bekorotana ao amin'ny tokantrano ao dia volo mampahantra ao amin'ny tokantrano io dia volo mpandritra reny zany izy daholo ny kalan'oro le volo mihitsy ndao hitodika any amin'ny tokantrano zay misy antsika ary Jesosy aty ny tananay ho ianao hoe manao ndrivotra hoira koa sy mimpanompoka tahaka an'le lafy mandoro sy mandevona zao zay dia manandrifo ny tokantranonay Jesosy hiasany amin'ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amin'izay afaka mandevona an'io amin'izay may ao an-trano amin'izay may amin'ny anaran'i Jesosy may tory le fampahantra anaty poketra any anaty vilany any may any amin'ny tokantrano any zany levina amin'ny anaran'i Jesosy levina amin'ny tokantrano tsiraray avy any tory mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy tory daholo ny kalan'oro tory ny kalan'oro
tory ny kalan'ora amin'ny anarany Jesosy. Evina any amin'ny asa mandrara zany. Evina borotana paina vady aman-tsanako any. Any amin'ny toeram-piasana any, any amin'ny tsenanao any, any amin'ny tsena, ao amin'ny kitapom-batsy, any amin'ny fitoeram-bola, kalan'oro, tory le kalan'oro mpangala-bola, tory le kalan'oro mpangala-bola, tory le kalan'oro mpangala-bola. Mahay tory aho, tory le olona amin'ny anaran'i Jesosy hoe, tory amin'ny anaran'i Jesosy. Evina tanteraka zany. Tsy apozinareo Satana ny androany. Faravana ho anareo ny androany Satana. Ampy zay ny anaran'i Jesosy. Ampy zay Satana, ampy zay, sangana am'zay zay. Tsoro am'zay ny fifoazana fa tsy manaiky ampijalianareo tsony. Ampy ny fahantrana, ampy ny arety mandringana oentinareo. Evina tanteraka mihitsy na eto manerina Madagasikara ary. Toranay zany. Sodra Jesosy, sodra Jesosy. Anio ny fahalebiazanao ny vahoakanao Jesosy. Anio ny fahatsaranao reto mpanomponao tonga eto androany reto. Mba tsy hifaty-antoka ho azy ny atongavany eto androany, fa mba tsy tahaka ny dirany eto ny voany eto amin'izao toerany zao. Sodra indrindra Jesosy, lehibe loatra ny famindramponao. Nahazo hery zay. Samy mangataka am'izay mifanamasina mangataka Jesosy. Fenoy Jesosy, fenoy zay. Tena mihitsy Jesosy, fenoy Jesosy. Fenoy amin'ny fanemasinao Jesosy. Tongava mba tsy diny tokantranonay, mba afangio any aminay any Jesosy. Tongava ato anatin'ny foko ianao, nidira amin'ny fiainako ray manontolo ianao Jesosy. Fenoy Jesosy, manaiky ho fitaovany ao am-pelantananao. Angatao mihitsy Jesosy, tongi mihitsy. Tsy amelako ianao raha tsy tahinao androany hoe Jesosy. Tsy amelako ianao raha tsy vahanao ny olako Jesosy. Mba ho sitranonao vady aman-janako, ny ankonako Jesosy. Tonga amin'ny anaranao fa lehibe loatra nindra fonao. Ianao nefa nyteny fa zay mitady no mahita, zay mandondony dia voambaravaranizy. Sotra Jesosy, mahagaga ianao, lehibe ianao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Andriamanitra mahagaga, sandrato ambony tananao ny zatra nataony tanana, ny kitana tsy kotsokorana ro ampiseho ana. Tavy ambony am'izay ny tananao mideranao, miderana ho Andriamanitra fa lehibe, miderana ho Andriamanitra. Tenemi Jesosy fa lehibe hoe fa lehibe, lehibe fa lehibe ka ho an'i Jesosy alikatsirana ihany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ilery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eto eo voninahitra apetra. Aneo zany danitra ho amasina ilanao, hotokana efa-tsanjakanao, atao esitraponao, ety atanga ny danitra. Eo anay ny miantsy anay, ary mamelana eray, tahaka mamelana izay veleko aminay, ary tsy ampitotonanay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny vasa, manao fanjakana sy milery, ary voninahitra mankasay. Raisy nitsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray hitako anaka ny fiazakazanao sy ny fiaretanao. Ho avy azao ka hamonjy anao tokoa, fa masoko sy mifoko ny efa mijery anao ka isaky ny indray mpimasino andemako anao. Ary indro amangy anareo isa-tokantrano tokoa, ampafantatra anao ny lalana tokony izoranao, ka anatanteraka ny teniko manao hoe
ny any mpanompo izay efa nividiako tsy mba ho ariako. Saora Jesosy, tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianareo a. Andeha ianareo fa tsy ho sasatra, hiazakazaka ianao nefa tsy ho reraka. Fanofanahany Jehovah no mba sy hitantana anao. Tsofina rano ianao mba ho ambinina amin'izay rehetra ho ataonao. Ho ambinina ianao reo tanàna, ho ambinina ianao raha ny etsa, ho ambinina hatramin'ny taranaka fara mandimbinao, ka iseho aminao voninahitran'Andriamanitra, ka hiteny aminao izy androany hoe ataoko samihafa ny manompo a sy ny tsy manompo aho Jesosy. Saotra indrindra Jesosy a, ny dera sy ny haja ny voninahitrany teo anao rerany terainy mandrak'izay ny anaranao masino tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Jehovah o teraina ia ankalaza mafimafy za na ny anara izao rehetra izao rehetra izao manaja Jehovah ambony daholo tananao teraina teraina ia ankalaza ankalaza ny anara izao rehetra izao manaja tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Samotain'Andriamanitra any amin'ny 4e étage amin'ny tapabolana indray e. Saora tompoko havanana finoana kavia asy, finoana rana asy sady mandeha any a, finoana rana asa, finoana rana asy. Saora tompoko any amin'ny 4e daholo indraytsika amin'ny 10 eto amin'ny trano fitenenanay radio 105.6 FM fiotazan-tsoa. Amin'ny latsinainy a takariva amin'ny fampizara mahakasika amin'ny famadihana, ny razana, ny fasana. Zay no resantsika amin'ny alatsinainy takariva amin'ny fampizara. Misaotra ihany koa ny eto amin'ny taninan'Andrano mikarakaran'izao, misaotra tonia, misaotra ny amin'ny fikarakarana rehetrarehetra, misaotra amin'ny Pakasary, misaotra antsika rehetra namaly ny antso a, misaotra ihany koa mibirao amin'ny taninan'Andrano reniny ny amin'ny asa rehetra. Makasitraka tompoko a, samy hotahin'Andriamanitra avokoa amin'ny manaraka indray. Saotra tompoko.